Totran'Andriamanitsika ny amin'ny vavolombelo datolitra sy tatilandy a. Mino aho fa tsy izy rery ny vavolombelona vokatra azontsika tatao amin'ny sekoly tokantrano. Be da be ny couple restauré tatao amin'ny sekoly tokantrano a. Zavatra tsapako koa dia be da be ny jeune tombo tahotra an'Andriamanitra. Hitako izany anatin'ny assembléantsika. Hitako izany Andriamanitra miasa. Dia ireny témoignage ireny a mampahery antsika sy mampijoro antsika foana anatin'ny finoantsika. Ho antsika izay mety mbola hoe mandalo sedro anaty tokantrano a, mety hoe mbola any dia tsaroa fa raisy ireny vavolombelo ireny fa afaka atoronao koa izany satria hoy izy Andriamanitra hoe je suis pas un dieu de favoritisme. Izay mino a dia mahita. Ho antsika izay mbola mety tsy manambady a, minoana Andriamanitra fa izy manome anao tahaka nanomezany ny Eva ny Adama dia tahaka an'izay koa nanao tsotra. Miaraka amin'Andriamanitra izany tsotra fa nahatonga ny fiainan'ny olombelona lasa compliqué satria niditra sehatra amin'izay monde, niditra sehatra amin'izay Satana. Dia lasa ohatran'ny hoe compliqué ny fiainany eto tany a, compliqué satria ianao rehefa tsotra ny rehetra, satria rehefa tsotra ny film, tsotra ny tsaiko manodidina dia ohatran'ny hoe ianao indray ny anormal. Fa ianao raha tady normalité a dia raisy ny tenin'Andriamanitra. Ny olona tsy manana an'Andriamanitra tsisy repère eto amin'ity tany ity. Rehefa jerena fotsiny ary resaka hoe valeur morale eto ambony tany tena miova, tena meratsy, tsy manana repère intsony ny génération, tsisy fondation tsisy a, fa lasa mivadika libertinage ny fiainana. Ka tsika kristiana, hoy izy dia tsika ny sel de la terre, tsika lumière de la terre, ka tsika mila miavaka. Tandremo-tsika miara-mirona miaraka amin'izao tontolo izao. Izany mahatonga antsika foana tonga eto amin'ity toerana ity, tsy noho ny hoe taty miritra, tsy noho ny pastera, tsy noho ny fa adverse izay mahita anareo tsirairay avy eto a, tsy tena izay loatra ilay fotony fa Jesosy ny fotony. Mbola mangataka anareo a hiara hitsangantsika, mbola hiara fantokatsika anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra hanao an'ity hiri ity. Tsaroa tsisy toerana mandrira ankoatran'ny ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika dia akafizo fanatrehan'Andriamanitra. Comme toi, Seigneur, amour c'est infini valeur. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. De mon cœur, dans ma faiblesse tu es ma vigueur, et de ton passé te souviens, sur ma vie aujourd'hui et demain, ta présence c'est le
Ta présence est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Car un jour je te verrai face à face. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ici, si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ici, si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Renesarky devan Jesosy Kristy tompo, sotranao zay ny amin'ny fanatrehanay. Sotranao zay ray eo fa noho ny Jesosy, noho ny sakrifisy vitan'i Jesosy teo amin'ny andro fijaliana, dia lasa tonga nadio zay eo anatrehanao. Lasa tafiditra zay dia ray eo ny ao amin'ny toerana masina indrindra, ka tsy misy intsony ny hevitra mampisaraka anay aminao. Sotranao zay ray eo fa nomenao anay fanahinao masina mitoetra ao anatinay, ka no fanahinao masina ao anatinay dia ao anatinay fanjakanao, ao anatinay ny paradisa, naiza misy toerana misy anay. Tsy fizika intsony zany hoe paradisa aminay, fa ao anatinay ianao ary miaraka aminay, ka tsapanay tokoa fa ampy anay tokoa ny fahasoavanao Dado. Sotranao zay ray eo ny amin'ity fotoana androany ity, misotranao zay mbola nomenao fotoana, mbola menao hery sy tanjaka afanay tonga amin'izao toerana izao, mbola afanay mihaino ny teninao. Nangatahako ray eo, sokafo ny masom-panahinay, sokafo ny fonay tsirairay avy mba tsisy ho diso anjara izahay. Sokafo ny fonay meo fahindrena avy aminao zay atakaranay ny zava-miafina ao anatin'ny teninao. Mangataka ny fitiavanao ray eo, arotsay ao anatinay mba andena zay mety fovaty, zay mety fomaina, zay ireo mety olona reraka Jesosy tamin'ity herinandro ity, ireo mety miazakazaka, ireo mety diso fanantenana Jesosy avy any Nazareto, asa io androany fa tena marina tsy ho azo tsapaitanana amin'ny fanatrehanao androany. Amboary indray zay tsirairay avy androany anatin'ny fanatrehanao, anatin'ny teninao, amboary ny fotom-pisainanay, ovay ny fomba fijerinay, mba hanananay toe-piainana araka ny sitraponao, mba hatonga anay voatahiry eo amin'ny lalan'ny fiaina mandrakizay. Jesosy avy any Nazareto, ta io ny tokantrano tsirairay avy, ta io reo ankohonanay enina mety tsy eto atoerana ary, fa ray zay Jesosy ho solon-tenany ho an'izy ireo. Amboary Jesosy restaureo zay mety simba,
ary zay mbola tsy manana fototra koa jesosy dia oka ianao no fototry ny fiainan'izy ireo oka ianao no fototry ny tokantrano izy ireo tsirairay avy ka misikafanay ary jesosy mifonay androany miteneny oka jesosy tsy teny afa-tsy zay avy aminao oka tsy teny mihoatra ary tsy teny koa latsaka fa oka fanay masino ianao no anapaka eto amin'ity toeranyity anapaka anatin'ny fony tsirairay avy ary ninonninona fanay masino zay mbola mety fotom-pisainana maha-olombelona zay mety fanjambana ara-panahy mbola nanakana anay tsy afantatra anao lalina bebe koa dia raha vaky zao ny amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta ny esprit de religiosité ny esprit d'incrédulité rehetra potehako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta fa mangataka ny hery ny fahasoavanao kosa mba hanokatra masom-pananay mba hatonga anay Jesosy ho raiky piti aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mipetraka tsika tsirairay avy raisitsika ny baibolitsika Luc chapitre 17 Luc chapitre 17 manomboka verset 26 à 30 Luc chapitre 17 manomboka verset 26 à 30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Rehefa diniantsika io tenin'Andriamanitra io dia mbola manamarina fa efa akaiky Jesosy. Ozy izy Jesosy tamin'ny andro Noa ozy izy ny signe nahafantarana fa ho avy ny déluge dia nahafantarana foana fa efa hoe tonga ny jugement de Dieu dia efa riana ny olombelona. Jerentsika tsara ny fiaina eto amin'ity tany ity tsy mila mandeha lavitra anao fa sokafy fotsiny Facebook jereo fihetsiky ny fiainan'ny olombelona. Ny olombelona dia distrait ny amin'ny zavatra réel hita amin'ny maso variana amin'ny zavatra hita amin'ny maso. Tamin'ny andro Noé izy hoy izy Andriamanitra occupé ny olona manger, buvait, marier et marier leurs enfants. Fa rehefa tamin'ny andro Sodoma sy Gomora amin'izay dia jereo tsy nisy tsony le hoe se marier et marier leurs enfants. Io signe fa efa akaiky Jesosy. Ino zavatra mitranga amin'izao société moderne zao tsisy tsony zany hoe mariage zany. Very ny image sy ny nature amin'ny mariage natsangan'Andriamanitra tamin'ny voalohany indrindra tamin'ny Adama sy Eva. Tsisy tsony zany ny olona se marier zany. Zao be da be ny olona se mettre en couple. Miara-mipetraka. Sasany efa miteraka hoe ndao tsika se marier. Efa tsy araka le zavatra tenin'Andriamanitra zany tsisy tsony zany hoe se marier et marier leurs enfants. Zao tsisy tsony zany hoe parents de marier leurs enfants zany tsisy tsony zany fa matetika efa samy manasipy eny dia mandehandeha miaraka eny dia occupé amin'iny, occupé amin'ny business, occupé hoe ndao vity trano, occupé vity tomobile, occupé ny asa, occupé. Tsisy mifototra tsony amin'ny valeur ny parole de Dieu tsony fiainan'ny olombelona. Inona zavatra hitantsika koa amin'izao? Inona zao lazaina fa mariage zao lehilahy sy lehilahy miaraka, vehivavy sy vehivavy miaraka. Zany zao dia efa endrika fa efa akaiky Jesosy. Tena io akaikinao efa akaiky Jesosy. Zany mampatonga antsika tsy manao kilalao ny fiainantsika. Samy miasa tsika, samy manana occupation tsika. Fa tonga eto amin'ity toerantsika manaitra foana tsy tena eto nge le fiainana tena izy mandalo ty fiainana ity. Fa ny antom-pisitsika dia le aneo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny antom-pisitsika eto dia tonga lumière du monde. Kina dikan'izany hoe lumière zany. Lumière tsy miavaka raha tsy anatin'ny famaizina. Zao amin'ny andro faran'izao zany hoe efa tsy misy tsony zany hoe mariage zany amin'ny société zao mihitsy tsika kristiana tokony maneho an'izany hoe tena mariage, maneho an'izany hoe tena hoe vie de famille mba hahatonga hoe ny olona ahita repère. Ny zao hitako any amin'ny affiche ny publicité misy titre zay hoe bad moms, hoe mauvaise mère, titre-na film le izy. Dia tsoroka anareo izy hitako tamin'ny internet izy dia titiana tiako nijerena mihitsy zany hoe inona izy dia nijereko le film. Fa tena oreto simba ny société. Tsarovy tsara fa rehefa simba ny mariage, simba ny zaza, simba ny société.
Za mampatonga ny génération pervertie satria na fondation mihitsy simba tsaratsara fa ny fondation société, fondation ana cité, fondation ana nation anankiray. Ina ny tenen'Andriamanitra tamin'ny Rebeka, tu as deux nations izy en toi, il y a Jacob sy Esaü. Olona anankiray zany an'Andriamanitra efa futur ana nation. Dia jereo tsara, za mampatonga ny devoly tsy niandro hoe niteraka Adamasefo niataka izy fa voavity eva niataka amin'izay izy satria nafatany hoe ny fondation rehefa simba fondation ana trano rehefa ratsy fototra na inona ina ataonao na élevé tsara ianao tsy maintsy mirodana iny trano iny. Dia izay nampatonga Satana niandro mihitsy izy inona mifay any Adamasefo, niandro moment opportun mihitsy izy. Dia tourner l'attention Eva isisiana mba tonga ny génération Adamasefo ho simba dina zavatra amin'ny trano zao génération yantsika dans le monde zao. Dia aveo ny olona miteny hoe si Dieu existe pourquoi tant de mal? Dieu existe mais l'homme a écarté Dieu de son existence. Ka zasy ianao raha ohatra ka mino any Andriamanitra vela, mila ny Jesosy Kristy, le nalefa an'Andriamanitra mba monjy atsika, raha tsy Jesosy ny fondation fiainanao very ianao ato amin'ity tany ity. Very ianao satria le zavatra hitako tao anatin'ilay film zao dia zao hoe normal zany hoe mauvaise mère. Ao anatin'ilay film dia zavatra ataon'ilay maman, leon'ilay maman satria na hoe dur zany hoe vie de mère. Dia lasa izy mitady copine entre maman dia misotro toaka any amin'ny bara dia se lâcher. Zany ho natao mère. Dia tsisy mandeha tsony tsena tokantrano miaraka amin'ny vady dia autorisé izy manana sipa. Dia inona koa vie de maman zao? Deux mamans qui ont un enfant. Zany ho l'image de famille zao. Dia hoy zany jery le film tonga dia zavatra atao tanaka Jesosy simba ny société. Tsy maintsy arovantsika amin'ny famille atsika, arovantsika amin'ny taranakitsika, indrindra tsika tia andafy. Arovo ny tokantranonao, arovo ny zanakao, arovo. Fa raha tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra anao faniro sy tongotry ny fahazavan'ny fiainanao very ianao. Satria au milieu du monde tsika on est dans un tourbillon. Ny olona tsy manana ny herin'Andriamanitra, ny olona tsy manana fahazavana ny tenin'Andriamanitra absorbe ny tourbillon io. Ianao tsy mila akory ianao hoe ianao nge indray tsy mieritreritra atsy fa dès que tu entres dans le monde tu es toujours mis face au mal, face à la tentation. Ka zany mahatonga tsika foana hoe inona ny importance ny sekoly, mametraka repère foana tsika, mametraka balise tsika tia lala tenen'i Jesosy, tia niza, tia ny tsisa. Any amin'ny boky Esaïa teny boky mpaminany hoe malheur aussi à celui qui fait le mal pour le bien et le bien mal. Zao ianao zany raha mijoro amin'izany hoe ferme ianao dia miteny any sitrapon'Andriamanitra zany hoe mariage homosexuel zany fa tena izy dia rasy ny vavy. Dia tonga dia miteny zareo hoe ianao koa dia tsy mba mandroso mihitsy tsy mivoatra. Zao ny Andriamanitsika. Ny Andriamanitsika tsy Dieu à la mode zany fa indémodable ny Andriamanitra ao. Satria nozy izy Jesosy zao izy izy omaly anio ary mandrakizay ozy izy tsy miova. Zao tontolo zao miova manana tendance. Mety hoe tamin'ny année 70 mipaty téléphone la mode. Zao ndray mety ny slim la mode zay ny principe amin'ny monde misy tendance. Na valeur morale misy tendance. Dia forcé ianao anaraka an'izay tendance zay foana fa Andriamanitra izy indémodable. Tsy miova loko izy, tsy miantitra izy, tsy miratsy izy. Fa Andriamanitra l'alpha et l'oméga. Ka zasy ianao mila miditra anatin'izay éternité an'Andriamanitra zay, mila manana repère hoe izago au milieu de ce monde qui n'a pas d'identité. Jereo tsara ny jeunesse reny, manina moa jeune ohatrany hoe misy zao mandala zany hoe période gothique zany amin'ny lokony, misy manana zany hoe miditra anaty identité ana rap izy dia s'identifie amina star izy ohatra na pire satria tsisy identité izy. Ny olona anankiray rehefa tsy manana ny Jesosy ho identitény, rehefa tsy manana ny parole de Dieu ho fondation fiainany very identité izy. Dia misy ny olona natokana hoe efa misy 70 ans sans quête d'identité foana. Sont toujours en recherche qui je suis, qu'est-ce que je fais sur terre, misy insatisfaction foana ao anatiny. Ka zasy ianao mila me tenir ferme. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe la foi est une assurance ferme. Tsika zao le génération farany alohan'i Jesosy tompo militsika tena génération ferme. Zany soraka an'Andriamanitra hoe tsika anisan'ny ministère manana tanora manompo an'Andriamanitra. Za tena faly misy arangatako zay hoe hitombo ny tanora mandroso amin'Andriamanitra. Mila zay génération ferme zay araka ny tenen'ny datoriza teo Joshua sy Caleb. Joshua tamin'izy tamin'ny andro Mosesy dia izy ny anisan'ny génération tanora. Jereo David amin'ny farany indrindra tao anatin'ny fratriany. Izy loatra na ilikilika tsy raisiny sérieux fa jereo fermeté andreo jeunesse reo nge.
ny fermeté-ndre jeunesse sy ny fijoroana izy ireo a no ny finoana izy ireo an'Andriamanitra mitondra famonjena be da be a mitondra génération vaovao indray ka zasenao a militsika mahafantatra an'Andriamanitra enao a aza mianatra fiainana za zao natonga na tena very tamin'ny fiainako taloha satria nandray aman-dreninay koa na tianay zany mbola tsy misy fondation tsara ary ny verset teneny datoriji tena verset vavolombela misy satria mamanay izy pendant 20 ans de mariage izy de mivava isan'andro izy mandoalika à 4 heures du matin de zao nantanian'i Jesosy hoe faniriko izy de Jesosy hoe zasiny ankono ka nompo an Jehova de rehefa avy eo a tera-baovao dadanay a torsiana fivandadanay tera-baovao za rehefa azoko zay zavatra izay teneniko anareo na idiko daholo ny fiainan'izao tontolo izao nandoalika tamin'Andriamanitra manomboka izao a Jesosy ianao fondation ny fiainako de niteneniko izy tamin'izay Jesosy zaho nomeo vady ohatr'izany nanomezana azy moko mivadiko Jesosy mihitsy nampisehana en vision hoe ohatr'izao ny endriko mivadinao tsy mitady tsona tonga de tena nanasiaka tamin'izany ozy a Jesosy ajanoko satria nafantako tsy sitrapon'Andriamanitra izy rehefa fantako Jesosy tonga de fantako ozy natiny hoe tsy tiany de mefantako ny désirany Dieu ho amiko de mefantako hoe désirany Dieu amiko ny tena tsara indrindra ho amin'ny fiainako de teo a ozy a za ndray manomboka androany a 8 février 2006 za ndray manomboka androany nijoro anatin'ny finoanan'i Jesosy zay namonjy anahako fondation fiainako a Jesosy niza faly iza tsy faly fantako fotsiny a fiainana mandrakizay ny objectif aho raha mbola mandala eto amin'ity tany ity tonga aneo an'ilay Jesosy namonjy anahy zay ny identité anao zay ny raison d'exister anao za moa tonga ny olona malheureux tsy mana raison d'exister izy tsy mbola vadinao sy ny zanakao nge raison d'existence anao fa Jesosy de zany mahatonga antsika vory za moa tonga antsika mampianatra ny sekoly nge ohatra hoe asiana anarana izy hoe tokantrano fanasitranana fa tena marina sekoly ny finoana de ozy izy Paul ozy izy finoana izy avy amin'ny toriteny any amin'ny Romains 10 ary ny toriteny izy a ary ny toriteny izy de avy amin'ny tenin'ny Kristy za moa tonga antsika eto a teny tena zarainy eto satria zay ny important zay ny fondation ny fiainantsika de androany zany a teny tondra zay fampidirana zay amintsika tsirairay ava hoe ina moa ny importance any hoe fondation ny tokantranonao tsy maintsy ao amin'ny Jesosy fondation fiainanao mihitsy fantatsika tsara ny psaume 127 hoe ny olona ozy izy mibâtir sy miconstruire en vain raha tsy Andriamanitra ozy izy ny bâtisseur an'le trano raha tsy Andriamanitra ny fondateur an'le trano ka ianao isan'andro a ninona zavatra eo amin'ny fiainanao de tenez Jésus, Jésus, tu es le fondateur de ma vie, tu es le bâtisseur de ma vie. Tenez Jésus, sois l'auteur de ma vie, sois l'architecte de ma vie. Fa ozy izy Andriamanitra ny olona be da be tao tany mibâtir izy, mivendre izy, miplanter izy. Fa andray andro any a tsy maintsy hidin'Andriamanitra de rotana io satria tsy fondé sur Jésus. Ka ny fiainanao fondé sur inona? Mampanavaka an'asy ianao tsy mivolatsika zasy ianao mihitsy, tsy miprojena asa nataonao mihitsy satria jentrisa be da be misy manambola notsika, jentrisa be da be misy manana business notsika. Fa zany tenao fa fondre izy izy Andriamanitra, miconstruire azy izy. Tsy haiko zao raha fantatrareo vavon'ny Steve Jobs zay nanao ny Apple, tsika zao manana maky, tena nanana fahasoavana mihitsy izy a, namorona ny Apple ary miproduit tena zavatra tsara, il a bâti quelque chose dans le monde. Jusqu'à maintenant, Apple mbola manana une autorité, c'est encore bâti. Fa jereo nefa Steve Jobs voa cancer izy a. Na ny volany ray manontolo nanangana ny hôpitaly ho anazy reny hitsabona anazy. De ny zavatra teneny tamin'ny fiainan'ny farany témoignage ny tenen'ny farany de ozy izy hoe finalement ozy izy a c'était en vain, tsy hitako izy nitsiry le zavatra mibâtiseko hatrizay rehefa tonga teo amin'ny toerany fandriana ny hôpitaly hoe ny andro fahafatesana. Tsy haiko izy hoe raha noteny Jesosy fa mampalahelo be le izy. Zay nampatonga ny Jesosy niteny hoe que servira-t-il un homme s'il gagne le monde mais qu'il perd son âme. Ianao zany aza mametraka amin'ny fierté anao amin'ny bâtisse amin'ny construction zay mety vitanao teto amin'ity tany ity fony zany. Zany nahita zany tamin'ny fiainan'ny dadanay hitako zany. Mifofotra izy tao fiainana nahita ny réussite ny ako fa nahitako hoe tsy mitondra peta am'le izy. Fa hitako izy sambatra rehefa tonga tao amin'ny Jesosy dadanay sy mamanay. Ary zany ijoroanay hoe zay sambatra tsisy fierté tsy vola makarena, tsy diamondra, tsy safira, tsy zany ny fierté anay fa fantatra izy on est fondé sur une bonne fondation maintenant. Restaurer n'Andriamanitra fiainanay fiera mihitsy zay mijoro amin'le fondation. Za mahatonga antsika na hoe na misy mipanenjika na tsisy mipanenjika de tsika foana tsika satria nahoana ilaina fijoroantsika mba hatonga ny olona koa tsy very. Za miteny anareo aza tezitra amin'ireny mpanenjika ireny.
satria nao izy Jesosy mamalany ny elona fa tsy fatan'izay ataony. Tsika koa tsika tsirairay avy reo izy moa tsy efa nanentsika taloha, samy nanentsika daholo tsika taloha ireny koa dia mivavaka be inona koa izany fa izay koa nge mba mivavaka lahady ihany anisany nanao an'izany tsika. Fa no fahasoavan'Andriamanitra, sokafin'Andriamanitra ny masompanahitsika tonga teo amin'ny famaizinana ny fahazavan'i Jesosy dia vovony zasy ianao. Dia ilaintsika mijoro fermeté, tsy mahazo mifléchir n'inona tenen'ny monde satria na mila mibriller lumière iny mahakasika ny hafa. Androany tsika ny teny angalantsika fampianarana androany dia amin'ny Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 verset 2 à 5. Apocalypse chapitre 2 verset 2 à 5. Où t'es l'Andémantre? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes pas. Amen. Rehefa hitantsika io tenin'Andriamanitra ny Apocalypse io dia hitantsika fa tsika dia manompo Andriamanitra amoureux. Fitantsika fitan'izao tontolo izao misy tamin'ity resaka amoureux amin'izao tontolo izao ity, amin'ny film, amin'ireny mihira mitomany, inona zany, amour fitaka daholo zany, fa ianao raha tady amour ao amin'ny Jesosy irery ny amour. Hoy izy Andriamanitra hoe ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Andriamanitra zany dia c'est un Dieu du premier amour. Inona moa dika zany un Dieu du premier amour? Tous les jours il tombe amoureux de toi. Tenez avec nous, Dieu tombe amoureux de toi tous les jours. Amen. Tsika kristiana koa zany tokony tomber amoureux de Jésus isan'andro. Ianao hoe tomber amoureux de vadinao isan'andro. Ianao hoe amoureux amin'ny zanakao foana isan'andro. Ino tiany Jesosy teneny? Misy ny olona lasa chrétienne depuis 20 ans, 30 ans, zany mivavaka fa manao io tenen'Andriamanitra io hitako daholo nge nataonao manao adidy am-piangona mandeha mivavaka teo to, fa les motivations tsy mazava tsony. Amoureux ve natongavanao any am-piangona? Amoureux ve natongavanao eny? Sandraindray anao lasa forcé, lasa adidy, lasa tsy mainty satria ny pasteur miteny mena maso, lasa ohatrany hoe zavatra tsy mainty zavatra atao fa tsy amoureux. Ianao ve tsy hoe après 20 ans de mariage ianao dia ohatrany ahoana fijerinao amin'ny vadinao? Mipalira teo masonao ve izy? Sa ve ianao ohatra lenao première fois iny foana, tsarovy tsara lenao le bitabitaka vao nahita azy voalohany. Dia efa manina ilay izy au fil du temps manina ohatra lasa ohatrany tsisy efia aminao tsony izy. Izany ke mahatonga tokantrano be da be simba. Izany mampatonga ny finoany kristianina be da be lasa maty satria nahoana tsy manompo amin'ny fitiavana tsony izy. Adiny le izy le première fois rencontré an Jesosy iny, le izy nikasy an Jesosy voalohany iny. Dia indray anao lasa zadrazatra fotsiny miaraka amin'ny Jesosy, ohatrany zatra fotsiny miaraka amin'ny vadinao, fa tsisy plaisir tsy delisa aminao tsony miaraka aminy. Dia hoy izy Andriamanitra hoe tsarovy. Inona teny Andriamanitra teny hoe tsarovy, taizana angalaka, tsarovy le premier journao iny. Androantsika hianatra ny hoe inona ny mamono tsy mamelona ny afo ny fitiavana. Izay no jerentsika androany. Isika amin'ny Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 verset 15. Genèse chapitre 2 verset 15. Amin'ny anaran'i Jesosy. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Isika au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Tsarovy tsara fa ny tokantrano dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tahaka nanomezan'Andriamanitra ny jardin d'Éden any Adama sy Eva. Dia tsarovy tsara fa fanomezana rehetra omen'Andriamanitra antsika dia natao kolokoloana. Hoy izy Andriamanitra au verset 15 hoe inona ny teneniny an'i Adama? Hoy izy hoe cultive, hoy izy le jardin et garde-le. Tu as la responsabilité de cultiver ton mariage, ta famille. Tu as une responsabilité de garder ton mari, ta femme, tes enfants. Ahoana ny fomba anatanteranao izay hoe ampatonganao aikolokolo ny tokantranao, higarde ny tokantranao avy amin'ny alalan'ny fampihenao amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany ahafahantsika miaro ny ankonantsika sy ny tokantranontsika, fa tsika tsy mieré fotsiny ohatran'izao toy izao ny vita mariage vita iteraka dia mandehandeha eny dia
samy miara-miainao tsara ka reny datory ohatra ny hôtely ny ao tokantrano lasa colloque sisa eny bonjour au revoir ça va on a journée dia samy mandeha samy tady fa tsy talaiza le cultivé taka ny zaridaina anankiray so ianao de tsy miremarqué koa fa feny mauvaise herbe ao anatin'le izy tsy hitatsony le rose tsara tarehy miseho ianao mitaraina vadinao lasa miaratsy dia mba ianao mihitsy tsy micultivé azy ianao mitaraina ianao koa to lasa ohatran'ny kamokamo dia tsy mba cultivé anao tsy taiterinao mila ralumena foana zay zay flamme zay ohatr'izay koa fiarahantsika amin'ny fanahy masina fa manina anao lasa miaina fiarahanao aminy firesanao aminy fa manina lasa miaina ny ohatran'ny hoe motivationao dia anokatra baiboly tsy normal zay fa misy afina fitiavana tsy voakolokolo zay ka ozy izy Andriamanitra mila cultivena ny fitiavana mila gardeny io afo io rehefa manao barbecue zao tsika dia kopakopahana jerena le braise tsotsofina ampiana charbon kely mila surveiller dia ohatr'izany koa fiainatokantranotsika ohatr'izany koa fiarahantsika amin'ny Jesosy fa tsy hoe efa nanolo tena vita batisa mandeha dia mandeha fa kolokoloanao hoe le fitiavana an'Andriamanitra kolokoloanao hoe le fitiavana amin'ny vadinao avy eo izy ohatra manao sipa dia eo no voataitra way Jesosy eo no tonga traina eo no voatra lasa ohatran'ny réel aminao indray fisiny sy ny présenceny mila mikolokolo tena akaikinao mila mikolokolo fitiavantsika hoe amen ka mifanomezanao zay omen'Andriamanitra atsika foana dia io cultivena sy mila gardena le izy ka androantsika ho ampianarin'Andriamanitra cultivé sy ny gardena io afo ny fitiavana io dia tsika niendriky ny tokantranon'ny kristiana zany ohatra hoe niendriky ny fifandraisana amin'ny mpivady kristiana zao tokony niendriky ny fifandraisanao amin'ny fanahy masina ozy izy Paul any amin'ny boky ny Efesiana hoe n'attristez pas ozy izy le Saint-Esprit manina moa teneny n'attristez pas le Saint-Esprit midika zany fa Saint-Esprit manana sentiment diky zany fa Saint-Esprit personne sensible ka rehefa hainao manana attention amin'ny Saint-Esprit dia ampianarana Saint-Esprit anao hanana attention amin'ny vadinao fitaka be ny fetony zao tontolo zao rehefa hoe ao anatin'ny hoe mpivady amin'ny Kristy dia ohatran'ny ennuyant zany zany hotsoroka taloha zany tena nieveriko mihitsy ennuyant zany hoe miaraka amin'Andriamanitra tadidiko mihitsy tambola kely rehefa hoentina mivavaka zay laha tay atory foana reraka be hoe tsy hitako mihitsy zany izy sasany vao tonga ny toriteny lazy izy mivoaka mifoka zigara toy izay ina l'intérêt alena aty tsy azoko mihitsy tsy velona teo tsy miprésentena ana mihitsy zany hoe Dieu est réel Dieu est amoureux de moi Dieu m'aime Dieu est vivant Dieu est palpable dans ma vie tous les jours ka mila marina aminao aloha izay fiarahana ka io Andriamanitra tsy tonga réel aminao raha tsy mififandraisana raha tsy mandray akaiky an'ity teny ity ianao dia ohatr'izay nafahantsika mahay mikolokolo koa ny tokantranontsika mila zany tsika attentifa foana attentifa ny amin'ny olona akaikintsika mila tsikamise libérer ny tenatsika aloha zay ka nafatarana fitiavan'Andriamanitra fitiavana agape amour désintéressé ahoana nafahanao miditra amin'izay amour désintéressé zay rehefa libéré de toi-même ianao ny olona se concentrer foana sur elle-même malheureux za hoe misy mahita za hoe misy petit za hoe zao mba misy mety hoe mantsy za moa tonga ny adolescent be dabotra mba asa manaonao foana satria na mitady an'izay hoe misy petit ve za fa ny zanako raha ampianarinao zanako teneniko foana mbola kely izy zao fa izy ty raha teneniko foana nino anao teneny monde anao anivelana any isaky mody izy ao ampianatra na fianarana le dia raha tsy kristiana be da be ny olona mifangarany aminy any se mêler izy amin'ny monde rehefa any fa rehefa tonga ohatrany izy tsy maintsy izy ampifantariko azy averiko mec repère izy ianao tena sarobidy amin'Andriamanitra ianao raha ny Jesosy ny vidanao ka ninona mety teniteneninao any anadaladalanao aza mihainao zany fa ny valeur anao tsy arak'izay tenen'Andriamanitra fa ny valeur anao ny raha ny Jesosy ianao raha malala hoe valeur anao io tsy ny considération n'izao rehetra zao fa ny valeur anao io raha ny Jesosy kina rahainao zay ataon'ny olona na tsy ataonao tia Jesosy ianao ino ny problème anao tia Jesosy anak'Andriamanitra malalany tia za mampatonga ny taranantsika ka voaro tsy voakoty any ivelany tsy voakoty ny Satana satria misy ny tokony ilainy misy ny tena izy ao an-trano dia rehefa ohatra ka Jesosy maître rehefa ny volonté de Dieu mirégner ao tokantrano inona ny fruit de l'esprit l'amour la joie la paix tout est dans la maison ka tsy voarebireby mihitsy ny vadinao tsy voarebireby ny tokantranonao fa créeo aloha zay atmosphère divin zay ao anatin'ny mariagenao créeo zay atmosphère divin zay ao anatin'ny tokantranonao dia ho hitanao fa hiasa mahery Andriamanitra ao anatin'ny membre ny famille anao sy eo amin'ny fiainanao dia ozy izy hoe
hijery zany tsika hoe inona ny mety mamono ny fitiavana. Inona mety mamono ny fitiavana? Point voalohany dia fifakazarana. Io no tena poison anatin'ny vie de couple be da be. Rehefa milatsaka ao anatin'ny vie d'habitude, métro boulot dodo, lasa colocataire tsisy communion, tsisy relation tsoa fa fifakazarana. Za manko tonga kristiana be da be maty ny afo fitiavana satria lasa manompo pahazarana. Ohatrany hoe efa zay, efa bon, planine, bon dimanche makany am-piangonana, dimanche manao zao, zay fotsiny e. Fa les motivations tsy mazava intsony. Zay mahatonga n'Andriamanitra miteny stop aloha, attends. Hitako daholo zavatra rehetra ataonao fa attends izy. Motivation cœur-anao izy tsy agréable amiko mihitsy. Tu le fais pourquoi? Misy nge ny olona manompo an'Andriamanitra mba ho hitan'ny olona. Misy koa ny olona manompo tonga any am-piangonana mba se satisfaire en conscience. Fa ils sont pas motivés par l'amour. Za miteny fa ny olona anankiray raha ohatra ka tena torianao fitiavan'Andriamanitra, tsy mila forcenao zany izy manao zavatra ao an'Andriamanitra. T'as pas besoin de dire ça. Za aloha tsy mahita bon booster tena ngeza ankoatra amin'ny amour sy ny passion de l'amour. Zareo tsara ny olona passionné ana zavatra reny. Ohatra zao lehilahy anankiray passionné ana tunine. Za miteny anao fa na olona cahier ohatrany izy fa rehefa passionné izy a tunine vao mahazo vola izy lasa vidy zavatra anaovana an'ilay tômôbila mba ho tunine. Na lahady io ny enfiry izy rehefa se regroupé izy miaraka amin'ireo mana centre d'intérêt en commun ireo tunine izy lasa izy. Adino ny vadiny, adino ny zany fa lasa izy dia se concentrer izy amin'ny passion iny. Tsy mahatsara reraka zany ny olona passionné. Ka ianao hoe mba passionné amoureux an'Andriamanitra. Zay ny tian'Andriamanitra amin'ny Apocalypse 2 chapitre 2. Hoy izy Andriamanitra tsy fomba mihitsy ny fiarahanao amiko fa ianao hoe tia anako. Tia avy ianao. Ny olona rehefa tia an'Andriamanitra tsy tonga lalàna tsony tenin'Andriamanitra io fa lasa fiainana. Zay nata tonga Jesosy ny teny hoe tsy tonga ho izy andrava fa tonga ho izy anatanteraka. Tamin'ny androny Ancien Testament lalàna. Dia tsy nety nampiova an'ilay olona mihitsy satria tsy mbola révélé tamin'ny peuple ny amour divin. Raha tsy tonga ny satria na preuve ny amour divin dia niazo fijaliana. Dia rehefa maty teo Calvarie Jesosy iny fanehoan'Andriamanitra tena Andriamanitra nge tara aminao io mba fantatrao hoe zany tena sérieux, tena tara aminao Jesosy. Isan'andro izy zany vao mahita anao tara izy vao voaka tao kibineny ianao dia ozy izy mantsanijery mi ianao nge ozy mbola tsy voaka tao kibineny dia efa fantako vao nikréeny fotsiny atao anatin'ny kibineny ninona mety ny origine conception anao aza miditra amin'izany aza afangaro mihitsy ny zavatra ataon'Andriamanitra sy zavatra nataony olombelona. Fa ozy izy vao nikréeny fotsiny ianao en tant que vie ao anatin'ny kibineny dia efa amoureux anao izy. Efa moindre izy nikréenao moindre atome tsy haiko noyau cellule anao fatany izy tena passionné. Jereo tsara izy tamin'ny nanao an'izao rehetra zao miteny fotsiny izy dia nisy ny soleil nisy ny vorona nisy ny tany fa inona zavatra natao nidina tany an-danitra izy rehefa namboatra ny Adamo. Naka tany izy dia naka rano dia nanao pâte à modeler izy nanamboatra an'asy anao io. Tsy kidy zany hafa mihitsy ny passion nentin'Andriamanitra rehefa nanao an'asy anao io izy. Passionné mihitsy izy rehefa naka sculpté ny Adamo namboary izy tenany mihitsy ny nidina tsy niteny tamin'ny anjely izy tsy niteny izy hoe ok atao ohatrao dia mibaikobaiko ny raiso hitany fa izy mihitsy il a mis les mains dans la pâte izy fitenena satria ianao ny anisan'ny créaturany sarobidy indrindra aminy ka Andriamanitra tianao. Dia zay fitiavan'Andriamanitra zay azontsika amin'ny Jesosy any amin'ny Romains 5:5 ny ten'Andriamanitra hoe le Saint-Esprit se déverse son amour en nous. Io ilay fitiavana tsy avy amin'ny olombelona fa fitiavana omen'Andriamanitra. Andriamanitra any manome ny fitiavany ananantsika capacité ahity anazy. Satria na ny olombelona raha tsy mbola tonga Jesosy tsy mahay mitia an'Andriamanitra. Raha zasy ianao rery raha tsy tonga Jesosy raha tsy nisy ny grâce tsisy voavontsika tsirairay avy fa no fitiavany ihany nataony tao anatriny nahatonga antsika lasa tia anazy. Dia androany zany ozy izy Andriamanitra hoe tandremina amin'ny fifakazarana ao tokantrano, fifakazarana amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy taona trandraka manoloka baiboly dia mahatsapa ohatrany sady kany ianao ohatrany tsy miainga izy zany tsara ozy efa misy afo fitiavana ny aina zay ao anatinao. Tonga dia mando ali dia mifona aloha ny Jesosy dia tenez ianao ilay Andriamanitra fitiavana hoe rallume indray l'amour en moi, l'amour divin que j'ai pour toi.
raha misy vadinao lasa tsy maintsy tianao mandoalia dia anontany Jesosy ianao le Dieu d'amour hoe rallume l'amour que mon mari a pour moi, rallume l'amour que je devrais avoir pour mon mari. Zany zavatra tokony ataontsika fa tsy lany androtsika manao kickboxing ao tokantrano vaky ny porcelaine tsy haiko tsisy mandeha amin'ny laony mihitsiny tsisy ça sert à rien ikikiky ianao malazy lany énergie eo fotsiny ianao surtout raha mbola tsy eo amin'ny Jesosy le ray ça sert à rien zany tena anareo fa rehefa misy hoe satana mifaly ianao mihevitra be mihitsy za aloha tsy anaiky mihitsy za hita en position za ndray tsy anaiky eo maso tipa tsy anaiky mihitsy tsy tiako mihitsy zany hitany hoe diso a ianao mety mihevitra be fa en position de force zany tenao fa en position de faiblesse anao amin'ny royaume spirituel ka ça sert à rien ino arrête de combattre avec ta propre force zany efa soratana ny antsika soratanao en gros mihitsy et hoe c'est pas par notre force fa c'est par mon esprit dit l'éternel quand fianarana tenin'Andriamanitra dia fianarana mandeha selon l'esprit ny olona ny kristiana akaty tsy afaka andeha selon l'esprit mihitsy raha tsy mahafantatra aloha ny tenin'Andriamanitra satria na fandehana selon l'esprit dia c'est marcher aussi par la foi ny sens spirituel n'Andriamanitra atsika dia c'est la foi tsisy zavatra ankoatr'izay fomba hitantsika indray tsisy afa-tsy foi maso amaolona surtout tsy miasa tona rehefa hiditra amin'ity tenin'Andriamanitra ianao fa foanao sy ny cœuranao dia davin'Andriamanitra ka tandremo manontany ianao tena tsara hoe tena mbola anatin'ny fanompona mpitiavana ve sa manomponompo satria za efa mba mana position kosa za kosa paster efa mba évangéliste tsy haiko ina positionnao satria nan'olo le titre ve mahatonga anao c'est de iny pour la prestance koa de la famille zay mba bonne famille koa zay ny image tsy maintsy tazomina ny image dans la société sy mondanité ve nanaovanao an'izany sa ve Jesosy tsaro tsara fa tsika rehefa manaraka an'Andriamanitra atao ohatrany tsisy zao tontolo zao za aloha tena amin'ny tena anareo mihitsy io piège voalohany hoe considérer ny fijery zao tontolo zao tandremo na fijery vadinao araha za sina importance fa jereo ho fijery n'Andriamanitra inona ny important amin'Andriamanitra inona ny pensée de Dieu momba amiko inona ny andrasan'ny Dieu amiko misy dia efa ohatr'izao zao vadiko inona ny takian'Andriamanitra amiko inona ny tokony hijoroako selon la parole je dois marcher par la foi mba hatonga n'Andriamanitra andresana anatin'ny tokantrano raha vehivavy ahako za natao anaiky fa tsy atao anapanapaka se soumettre ianao zany any mivavaka ianao any droit secret ianao midy hatrany ianao dia miresaka amin'ny dadanao dada zao ny problème ato za nampianarinao anaiky mivady satria na vehivavy manaiky an'izay fonction sy position menao anazy zay zany anatin'ny tokantranoko fa ianao kosa ny teny hoe ianao miadinyadiko dia ompe ianao zay dia avenao Andriamanitra anapaka aza valina izy atenen'andratra izy avitana ny tamaina izy laisse le Saint-Esprit être au contrôle raha lehilahy ianao inona ny position anao ozy izy Andriamanitra hoe ianao lohany ozy Jesosy hoe tahaka ny fitiavako ny église ozy ny tokony fitiavanareo lehilahy ny vadinareo ohatrany hoe considérareo ny vadinareo be dia fonga ny église fa jereo patience nananan'i Jesosy amin'ny église ka nareo lehilahy koa misy fotoana mba mana compréhension fa ianao mba reraka le vehivavy ohatra mba kisitizitiny izy miaraka amin'ny zana manana ianao compréhension dia manana foana ianao mahay mitia anazy tahaka ny fitiavan'i Jesosy ny église raha isitsika indray amin'ny boky ny Ecclésiaste chapitre 9 Ecclésiaste chapitre 9 verset 9 amin'ny anaran'i Jesosy jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Amen. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe jouis de la vie ozy izy avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie avec ton enfant que tu aimes, ton mari que tu aimes, les personnes qui te sont chères que tu aimes. Jouis ozy izy Andriamanitra. Ianao koa ve mijoir amin'ny fiarahanao amin'ny Jesosy fanahy masina tokony tsika ve mijoir ve ianao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra sa fiarahanao amin'ny Andriamanitra dia misy résumé hoe ianao tonga eto fotsiny dia rehefa tonga anao fiainanao isan'andro dia étranger amin'ny fiainanao Jesosy ohatrany hoe étranger inconnu il fait pas partie de ta vie. Ny religieux dia manokana fotoana fotsiny izy rehefa lahady miaraka amin'ny Jesosy fa au quotidien seconde minute tsy réel amin'ny Jesosy dia misy fotoana koa ny olona tokantrano manao an'izany fiainan'izany ohatrany hoe miara-matory eo eny miara-matory eny miara-misakafo eny fa mijoir an'ilay moment ve les moments précieux ve ianao
satria ozy izy Salomon zany natakatra hoe mandalo tokoa ny eto amin'ity fiainana ity. Enao aza miandry sanatria hoe tsy eo le vadinao tsy hoe zany ty vao enao ty tena il me manque kay aika tena tiako koa kay fisiny teto aza mitady an'izany situation zany ianao vao miteny hoe zay vao ndeha hijoiry fa ilay zany a ny fiaina fiarahanao ao anaty tokantrano fiarahanao amin'Andriamanitra tokony misy tsirony aminao foana. Rehefa manomboka s'installer zany ohatrany lasa mifampisorosorena raha misy flamme maty zay. Ka io a responsabilité an'ny femme mari mampitenir an'io satria zay tenen'i Adama. Adama aloha no lohany premier responsable, femme natao aide. Ce qui fait zany misy responsabilité le izy samy hoentina izy ireo mba tonga an'io tokantrano io vao cultiver sy vao garder tsara. Dia avy eo vao tahiry ny zanakareo rehefa any psaume 118 tsy tadidi tsara hoe puissante ozy izy et la génération des hommes justes. Zany tena anareo fa ireo zanakitsika ireo zay taizainao antsika anaty sitrapony zany tena anareo fa génération miavaka ireo. Zany indray aloha dia zany mahita minao zany mihitsy izy zanako tsy olokolompoana zany mihitsy. So sady tsy olokolompoana izy au niveau amin'ny monde fa tsy olokolompoana tsoy satria izy fils et fille du roi des rois izy. Ka ampiavan'Andriamanitra mba ahitana ny voninahiny. Fa tsy hoe ho zezitiavako tenako le izy. Tsy hoe zany zay ka navita ny tez, zany zay ka tena favy, zany zay ka tena milay, fa hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Dia zay zany hoe tandremy tsara milatsaka anaty izay fifankazarana. Misy koa ny olona zatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia lasa midina ny valeuran'ny tenin'Andriamanitra mivoaka ny ambava mpanompon'Andriamanitra. Zany moa tonga antsika miteny foana hoe tandremo zatra mpanompon'Andriamanitra. Fa rehefa habitué ana zavatra, jereo tsara le tsika tanareo le misy fotoana zao tsika ohatra hoe akanjo ohatra misy rehefa azoko karaha mafavolo dia tiako mihitsy ry kiraro le ohatra hoe kiraro marque, ohatra hoe ataontsika hoe ohatra hoe poketra Chanel le dia efa ela mihitsy nirintsika ny poketra Chanel io tena tiako io tena nofinofy mihitsy ao manana nisy sisy rehefa voanginao le volo azonao le izy nanaovanao efa 1 mois 2 mois eny izy ohatrany hoe miena zany rehefa adininao lenao le tamin'le fonao bitabitaka naniry an'le izy fa rehefa azonao le izy dia ohatrany hoe tsisy valeur aminao intsony. Misy ny olona manao mariage produit consommable sy périssable. Ta femme, ton mari n'est pas un produit qui se consume, qui périsse au fil du temps. L'amour n'est pas un produit périssable, consommable. Tsy hoe taloha anao nahita anazy le bandy rehefa bandy somary kamokamo mandro ny karakara teny fa rehefa nahita siky zay izy nareo pôsipôzy izy ina hoavy fotoana itsena anazy ary amin'ny sorti amin'ny faky ery sy donné à fond mihitsy izy toda mba mipôzy nanoko volo ny chemise mba repassé nefa bandy tsy mpanoanao hanina mihitsy tsy haiko ny vehivavy mipôsipôzy ery andeha rendez-vous amoureux fa manera rehefa tonga tokantrano ohatrany samy tsisy tso zany sasany tsy mioko volo sasany lasa maimbe vavanao kokanao hitanareo izy indraindray tsy mieritreritsika dia avy hoe samy gaga avy eo rehefa hoe ohatrany hoe mihaino zany fitiavantsika asinao zany lasa ohatrany tsy mandeha amin'ny lohany intsony mihitsy dia dia mifampisakize nefa samy responsable. Dia ohatr'izay koa le fiarahana amin'ny Jesosy tsarofa tsara fa dans le couple hoe tsika miaraka amin'ny Jesosy raha ohatra Jesosy ny mari dia tsika ohatrany hoe épouse ohatrany hoe l'église et l'épouse de Christ. Jesosy tsarofa tsara fa amoureux foana. Jesosy zany tsy mana problème mihitsy izy amin'ny responsabilité. Fa raha toa zay miena le fitiavana tsy Jesosy ny diso fa ianao zany tsy nanao amparanao tao anatin'le relation. Dia ohatr'izay fiarahantsika amin'Andriamanitra mila ianao zany tokony tadidinao foana le anao ohatra tany ianao vao côté amin'ny vadinao ohatrany hoe le bitabitaka ao voalohany dia isan'andro koa anao tokony ohatr'izany. Rehefa ohatra zao rangahy rehefa avy miasa bitabita mihitsy anao fikarakaranao tokantrano mody izy zao ataovy ohatry hoe zay indray anao vao nahita azy dia ataovy ampitiavana. Inona ny secret ozy izy Jesosy ataovy ohatrany ho anao izy ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra rehetra ataonao ampitiavana ohatrany tahaka ho an'i Jesosy zany tenao fa mitondra vokatra ho amin'ny vadinao iny. Tsy hitanao izy amin'ny maso fa spirituellement ny brisé cœur de pierre ny fitiavana. Fitiavana ozy manarina fahotana maro. Ka le izy zany ianao aza mijery amin'ny zavatra mahaola sy hita maso fa mandeha any ianao araka ny fanaon'Andriamanitra. Donc restsika indray amin'ny lamentation bokyny soratan'i Salomon, Lamentation chapitre 3 verset 21 à 23. Amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande. Isan'andro anao dia ataovy tahaka amin'ny vaovao foana izy Andriamanitra, je renouvelle izy ma bonté chaque matin. Ianao hoe mba bon aminao mahita amin'ny maso ny vadinao misokatra eo akaikinao, sa hoe ty indray ty. Raikitra indray zao journée dia fampimenimena dia ny sasany zao ny lehilahy tsy te hody eo tokantrano mihitsy satria na hoe hitan'iny indray zao tena basy indray miboaka avany izy mitraeta indray zao anao zao hiaraka amin'ny collègue ka fa bon aminao hoe bénédiction aminao hoe vady aman-janaka ao tadidinao tsara lenao le niteraka an'le zanaka voaka tao akibo dia mieux renao nitomany ireny nareo mivady rehetra tratran'le izy madiditra iny zanako io tena avy any ampianakavianareo mihitsy zany zay koa zao tsy avy aminay zany io dia mifanilonilika eo dia lasa zaza manjeraka mihitsy ty tsisy ilavana azy dia hoy izy Andriamanitra adininao nga le fanirianao angatanao tamiko sy nanomezako anao an'io lenao nitomany sasany ohatra fa stérile mihitsy efa amataona vao nazy adininao nga ianao le latsaranomasina moka an'io tao akibonao adininao anga le nareo mivady le hoe ndao tsika mba anao zanaka dia ampitiava ndao tsika aniry zany dia rehefa tonga eo dia lasa ilikilika indray dia ianao diso fa ataotra amin'ny baolina manao ping-pong fotsiny nareo fa indray aloha ianao pasiko any aminao indray aloha tsy dia ohatr'izay le izy dia avy eo ianao tonga dia avy eo ianao gaga avy eo ianao avy eo ohatrany manina le zaza ohatra mirenireny eny ampovoany zao toy zao ka satria tsy nandray le responsabilité ianao ary tsy nanao ny zavatra ampitiavana ka zay zany tandremo ny fifankazarana dia manena ny valeur na zavatra valeur eo amin'ny fiainanao ianao zatra loatra ohatra mahita ny pasteur tao mientina dia lasa zatra zany be da be mahatonga ny olona le findrapindra am-piangonana ireny ke misy ohatra mahafinaritraritra azy indray ao Facebook aiza aloha ny fiangonana ty laza indray aloha makava ohatra nafinaritraritra ka fitiavana tsisy idirany convoitisme ianao zany nanaty fitiavana tsisy mifakaly eo zany raha tena fitiavana ianao misy be da be ohatra zany chrétien charnel ry ohatra tikitiky indray fomba fitoriany ry dasy hoe ndramba isisika ry amin'ny fiangonana indray dia le leo kely indray ce qui fait zany ny foi zany tsy fondé sur l'amour du Christ mihitsiny fa amin'ny zavatra ivela amin'ny zavatra charnel mitaditady misatisfaire an'ity corps ty izy nefa tadovy tsara fa ny chair tsy mety satisfait mihitsy ka ny amour tsy resaka satisfaction charnel fa ny amour avy ao amin'ny esprit avy amin'ny Andriamanitra amin'ny fifankatiavana ka zao rehefa mahita ny vadinao ianao dia mba ataovy hita rehefa mijery azy dia ataovy mahita ny bonté de l'éternel ianao rehefa mahita ny frère et sœur en Christ ianao mahita azy dia mahita ny bonté de l'éternel fa tsy le défaut an'iny foana akory ny hitanao eo ianao misy fotoana ka pasteur izy angery zao izy adininao nga le nareo le nampiaraka iny ianao falifaly fiza moa nanaiky nanambady tamin'io ka ianao nisy niforcena teo mipilipitra io tsy maintsy manambady an'io ianao tsisy an'izany kosa fa ianao mihitsy nisafidy oui tika ianao je t'aime bisou vita amin'izay selely izy dia ohatrany hoe tafiditra any amin'ny prison zany ianao no tsy zany akory mitokantrano tsy hoe nirinao be le vehivavy nataonao dao andao restaurant fenona cadeau rehefa azonao amin'izay izy ao anaty tokantrano anatin'ny mariage iny amin'izay ohatrany ena efa anako ianao izy tsy mila inona tsony tsy mila manao effort tsony non zany le izy fa kolokoloana foana le izy point anankiray koa mamaky ny afo ny fitiavana dia ny rehefa considérenao ho acquis ny zavatra anankiray aza considérenao ho acquis foana ny zavatra raisitsika en Philippiens chapitre 1 Philippiens chapitre 1 verset 9 Vous dites Paul, et ce que je demande de mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Aza raisinao acquis nefa hoe tsy acquis mihitsy akory le hoe navitanao apiditra alliance tany an-tany ianao dia acquis vita zay ok efa c'est dans la poche tsy dans la poche zany fa mila kolokoloana iny ohatr'izany koa saluanao tsy hoe fa natao batisa acquis voavonjy zay fa ozy izy Jesosy celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé tsy zavatra acquis zany fa mila kolokoloanao foana le izy mba tonga le izy voatahiry ohatr'izany koa fa loratenan'i Jesosy kolokoloana isan'andro kolokoloana amin'ny teny kolokoloana amin'ny vava kolokoloana fifandraisana amin'ny fanahy masina raisitsika amin'ny 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 vous dites Paul recherchez l'amour aspirez aussi au don spirituel mais à celui de prophétie le tiktenenalo de recherchez aussi l'amour fa manino Paul dit rechercher l'amour nefa izy any Romains chapitre 5 verset 5 on a déversé l'amour dans votre cœur
Ce qui fait ça, le amour tokony hoe censé zany ohatran'ny hoe acquis fa ho an'ny manisy foana rechercher foana ozy izy satria ny amour de Dieu dia zavatra illimité. Na Paul ary miteny hoe ty tenin'Andriamanitra ty ozy izy a mialany profondeur, longueur sy largeur ny amour de Dieu zay ao anatin'ity baiboly ty ozy izy a tsy ho vitanareo tsy ho takatra anareo daholo eto ambony tany fa any an-danitra ny ambiny rehetra no fantatritsika. Ça veut dire zany zay mahatonga amin'ny Paul ozy izy je cours ozy izy comme si je n'ai pas encore remporté le prix. Kenao zany ao tokantrano aza raisina acquis ny zavatra rehetra eny efa lehibe izy mandehandeha ny ankizy fa mila foana ianao a cultiver an'io mila kolokoloanao foana sao dia misy mauvais herbe ndasa isona mauvais herbe ina indray mety matsaratsara n'ity zaridainantsika ity dao tsika plétontsika bégonia ndray andao tsy isika tulipa kely atsaraina foana atsaraina fifandraisanao tokantrano atsaraina foana fifandraisaka amin'ny rahalasy anabavy amin'ny tompo fifandraisanao amin'ny pasteur fifandraisanao amin'ny vadinao fifandraisanao amin'ny fanahy masina tokony tombo en qualité foana fiarahantsika amin'Andriamanitra ka zay zany deuxième cas mampatonga ny hoe anisan'ny raison mamaky ny afo fitiavana dia hoe considérenao acquis ny fitiavana aza considérena acquis ny fitiavana raisitsika indray a ny troisième point mamotika ny afo fitiavana dia ny tsy fisina communication tsisy ny communion raha tsisy ny communication. Inona ny zavatra nataon'Andriamanitra voalohany rehefa baptisé du Saint-Esprit ny apôtre tao amin'ny acte chapitre 3 inona zavatra anisan'ny signe nanamarinan'Andriamanitra le baptême Saint-Esprit miteny amin'ny teny sy fantatra tsarovy tsara fa ny langage no moyen de communication antsika voalohany indrindra. Tokantrano tsy misy langage tsisy communication tsy afaka na communion sy unité mihitsy anaty tokantrano anankiray dia tsika koa zany nandefasan'i Jesosy nandefasan'Andriamanitra ny Jesosy ho antsika dia irétablir an'izay communication ny olombelona amin'ny Andriamanitra ray. Dia inona ny zavatra momeny Jesosy antsika rehefa nazo ny baptême du Saint-Esprit tsika parler en langue tsara fa parler en langue dia parler de notre esprit à l'esprit de Dieu tsisy fandraisana ny âme atsika mihitsy tsisy fandraisana ny intelligence atsika fa ny esprit à esprit mampiseho zany Andriamanitra hoe za tahi communiquer sy tahi communier aminareo ka tsika koa mila mahay communier sy ny communiquer ao tokantrano manana dialogue ao tokantrano manana fotoana iresahana fa tsy hoe misy fotoantsika rehefa le variana be ao tokantrano dia zao fotsiny sisa limité amin'izao communication atsika vidianina ve ianao vidinao ve les courses nataonao ve ny devoir anao tsy haiko ohatrany hoe ohatra zany ndraindray fotsiny est-ce que t'as ramené la voiture au garage est-ce que tu as fait le ménage ohatrany hoe zay sisa zavatra tsy communication ny anaran'izany fa tasy zany tasy hierasana zany fa misy fotoana mila misupposé mihitsy ozy mpivady dia maka moment hoe mba mifampiresaka maka moment ianao misy fotoana miaraka amin'ny zanakao misy fotoana tsika communication amin'ny zanatsika fais pas ça ianao ohatrany ohatra zay fotsiny tsy zany natao communication fa mila tsika mana dialogue anaty tokantrano kolokoloana foana io dialogue io dia rehefa misy ny dialogue misy ny communion mirehatra ho azy ny afo ny fitiavana ao an-tokantrano. Raisina en 1 Jean épître 1 Jean chapitre 1 verset 7 amenaran'i Jesosy. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Nous sommes mutuellement en communion. Zay ny tenantsika foana hoe Andriamanitra tsy mitady fombafomba mpivavahana tsy mitady religiosité fa Andriamanitra Dieu qui recherche la communion. Ka misy koa tsika mana fombafomba mpiainana fotsiny ao tokantrano ao voalohanao hoe l'électricité voalohanao hoe parent loyer atsika voalohanao hoe le impôt vitanao le anjaranao tamin'ny karamanao iny ndraindray lasa mampimebe zany le izy lasa fizarana dépense na tsy haiko misy nge ny olona mety tsy midivorce fa mahatonga anazy tsy midivorce dia satria tsy maintsy pena aloha ny crédit any trano bon satria aloha en commun ny ankizy mampijaly ankizy dia zay hijanona fa tsy no fitiavana zay zao le ohatrany hoe religiosité dans le couple dans le mariage fa lasa tsisy tsony le afo ny fitiavana tsy velona tsony le hoe fitiavana ny fototry ny tokantrano. Raisitsika indreo 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Jésus, c'est Dieu de la réconciliation.
raha ohatra ianao mana problème amin'ny vadinao atao zay se réconcilier namana moyen de réconciliation zao déjà ilaina amin'ny pardon ninina lehibe amin'ny fahotana ianao tsy maintsy manana devoir amin'ny pardonner manana foana zay désir zay je veux me réconcilier avec cette personne, je me réconcilie avec Dieu, je me réconcilie avec mon mari, ma femme, je veux me réconcilier avec mes enfants. Des tsura amin'izay Jesosy apio aho hoe fa je veux me réconcilier avec ces personnes. Apio aho hoe ampianaro aho any amin'ny fitiavanao Jesosy. Ampianaro ana humilité tsy hanamary tena fa nos premier pas dia hitady an'izay réconciliation zay satria notre Dieu est un Dieu de réconciliation. Raha tsika mpanota be ary Jesosy indray manao premier pas makaty amintsika ka tsisy tsika tsy afaka misy miteny mihitsy fa hotaky ny kelikely izy kosa no tena diso hoe tsy manaiky an'izany mihitsy eny mihita piany izy non izy non tsy zany izy c'est un Dieu de réconciliation. Jésus a fait le premier pas ianao za miandry foana ny olona manao premier pas any aminao za tsy amela aneny mihitsy raha tsy mihitsy no mitamby anahy dia eo dia samy eo dia samy eo dia samy famelamosonao tonga ny hariva ny andro dia mifandrina tsy samy famelamosy ka maninao raha manao premier pas ianao manana Jesosy safosafo izy za se réconcilier aminao ka za mitenanareo foana raha misy mpivady ka mafamelamosina za mitenanareo satana ampovoany hoe bitabitaka mandindy ampovoaninareo dia nareo samy hevitra fa mandresy za aloha tsara haiko iresy ity dia mihevitra be nareo samy maresy fa tsisy maresy za fa raha tianao aresy ny tokantranonao Jesosy raha tianao hidevoly kely hoe hiala ao tokantranonao hiala mampisaraka anareo lava am-pandriana réconcilie toi avec ton mari, trouve le moyen de se réconcilier avec lui. Avelons, Andriamanitra fait son œuvre, il restaurer, si il réconcilie un couple, réconcilie une relation homme zanako, réconcilie amin'ny olona manodidina anao. Fenao za se concentrer foana, se concentrer ny ratsy loatra nataony non. Rehefa hoentinao amin'ny fitiavan'Andriamanitra izy vita foana io. Zay zany troisième manimba ny afon'ny fitiavana dia ny olona anankiray tsy manana ny tokantrano tsy manana communication, tsisy communion. Satria narantsika zao amin'ny société ohatran'ny moderne dia prendre ny temps be antsika mihitsy zany hoe miasa ny ampiasana. Rehefa tonga ny tokantrano dia samy reraka fapikisitina fotsiny. Tedava mihitsy manana discipline de vie amin'ny horaire mba ahazoanareo temps de libre hoe se consacrer fotsiny anatin'ny communication entre famille. Zany koa nampianarantsika ilaina ny raha dia hoe anatin'ny fiainana sahirana sy be rena tsika azadiny endroit secret ny fiarahana mivavaka sy fiarahana firesahana amin'ny fanahy masina. Anano ny discipline fa raha toa ka men'Andriamanitra 24 heures d'or ny olona rehetra ka eto mbola ambanin'ity masoandro ity matoa mbola veran'Andriamanitra misy ny zavatra eo fiainanao reo tokony ianao zany vitanao zay zavatra izay. Manana ianao priorité voalohany aloha manana ianao fifandraisana amin'ny Saint-Esprit. Manana fifandraisana amin'ny Saint-Esprit ianao manokana amin'izay ianao ahoana fifandraisako amin'ny Jérusalem, Judée, Samaria sy anak'izao tontolo izao. Fa zao manomboka foana ilay izy tena izy manomboka ao Jérusalem ozy izy voalohany indrindra. Le fahazavana zany manomboka anatin'ny tokantranontsika. Dia ny fahazavana ao tokantranontsika iny manintona manodidina antsika. Dia lasa famille de référence tsika au milieu du monde dia maté-outil. Lasa mitondra zay zao be da be ny jeune na nisy ankizy zao taloha ohatrany hoe nanaratsy sy nanenjika anay dia nisy tao izay ankizy izay nanoranay tao amin'ny Facebook dia mifono nefa za tsy nieritreritra ny koa tsy nataoko nararain-doha koa no zavatra le hoe nenjeny tsy dia nieritreritra fa avy gagabe nonga taty nanoratra anahy dia zaho sy nafona taminareo mihitsy fa tamin'ny mariagenareo izy dia anisan'ny kritika anareo fa zaho ozy izy zao tena tsoro fa tena manira ozy izy mba ho tafajoro tokantrano ohatranareo ny tokantranoko avy. Dia ozy tsisy problème za fa tsofoko raha anao amin'ny anaran'i Jesosy za tsoko rôle izy akory hoe ino ditanareo ohatr'izay. Tsika zany fijoroantsika tokony tsika tsy miforcer olona tsisy olo afaka miforcer olona zany se convertir fa tsika midonner envie. Tsika ve rehefa tia ny olona rehefa tara zany ny olona amoureux zany tadidiko tsara tamin'izay tany am-pianarana dia rehefa ilay manapisipa reny zany dia ohatrany hoe monde amour foana ndray cours directeur dia ianao lasa mitsiritry hoe za koa zany mba hanana sipa nda te ho tiako ohatr'izany koa. Dia ohatrany ianao rehefa tena tia be an'i Jesosy lasa mampiteraka ohatrany hifaniriana atao folo olona za koa mba te an'i Jesosy ohatr'izany. Dia izay mahatonga antsika lasa témoin tsika jiry ohatrany clignoté tsika lasa miatiry an'ilay olona dia rehefa tonga amintsika izy dia zao ilay izy tia Jesosy. Dia avy eo ilay olona lasa midonner envie an'ilay olona hitady an'Andriamanitra. Lasa ohatrany hoe maniry izy koa mba te hanana an'izany fiarahana amin'Andriamanitra izany. Dia ohatr'izay koa ny ao tokantrano. Ianao aza mitsiriritra ny hafa, mitsiriritra ny vady mianina ianao, mitsiriritra ny tokantrano mianina ianao. Ianao mitsiriritra foana le pâturage est bien vert à côté de mon voisin.
ianao tsy micultiver ny jardin anao mihitsy normal izy lasa mivadika jaune lasa ianao tsy mba mamoaka an'le ananao iny lasa coupena ny herbe donc c'est sûr fa ianao iny ny entreprise nataonao tsy kilo amin'ny voisin anao jereo fiainana maintso ery jereo misy voninkazo tsara be dia inona pendant ce temps miditra daholo ny sakala miditra daholo tsy haiko misy ny alika amin'ny kakao mbatika eo amin'ny anao dia aveo anao rehefa mba mitolika anao dia kivy be zao hoe mba nena ka ianao tsy mitenir responsable anao ianao laza anao mitsiritra ny aniny ny sasandray mijery ny devo ny jardin ny aniny jereo ny enry fiainanry gasy moa dia mampaleo misy amin'ity fanaratsy mifampitsikilo ty ndao tsika mba hiala amin'izany tsika efa zanak'Andriamanitra ndao génération tonga zavatra vaovao tsy ndao hiala amin'izany firenena rehefa mampalahelo fa ianao izay forom-pisainana maloto tsy mitondra ninina sa tsy manampy any anany tsy manampy aminao koa le izy ka occupe toi du jardin que Dieu nous t'a donné samy manana parany dia concentre toi amin'izay zavatra izay fazana eny anina jery kay naniry be indray ny any dia satria ianao tsy maniry dia inona nataonao lasa ianao mankary dia rehefa matory voisin pianao jardin misy nge olona manampisaina ohatr'izany reto hoe tena marina izany dia la ny andro ny convoté-ny ny aniny dia jalohan'ny aniny fa izy tsy misoccupe amin'ny menazy zay sain'Andriamanitra s'occupe tsy misoccupe amin'ny vadiny izy tsy misoccupe amin'ny zanany izy avy izy menimenina fotsiny hoe madika ny zanako vadiko zao cultive ton jardin garde ton jardin dia zay zany tandremo a fifankazarana mamono fitiavana tandremo a ny hoe considérena acquis efa asika izy efa misy ny alliance efa voavonjy efa manana ny salut dia non kolokoloana foana dia tandremo a tsy fisiany communication tokantrano raha isitsika indray a ny fomba ny mamelona ny afo ny fitiavana raha isitsika ny eo amin'ny proverbe 18 verset 9 ho antsika zay nanao veillé omaly a dia ny même pasteur io omaly Psaume, Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ohatr'izany ianao tokony tsy miserelaché izany atony tokantrano. Amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany miserelaché spirituellement, physiquement koa. Maro izany. Misy lehilahy taraina hoe matavy be mivady. Ko manino nareo raha mba ka nareo samy mifampiserelaché ko. Dia izy ndraiky mety iny eo a. Fa ohatra hoe misy tena manimba tokantrano ohatra hoe le vavy ny tena lasa bota be dia iny dia efa maproblème dia maniry ohatra hoe mba lehibe no lehibe ny ankizy dia mba tsy miserelaché mba mifampikolikoly ohatr'izany angely izy nge zavatra ny fiarahana amin'Andriamanitra zavatra simple ohatr'izany koa foanao fa maninona miserelaché lasa tsy dia mivavaka lasa tsy mandray baiboly lasa kamokamo relâchement zany dia avy eo no gaga lasa ohatra misy zavatra détruit zany avy eo tsarofa tsara fa ny trano anankiray rehefa tsisy olona mipetraka dia na trano ohatrin'inona ary dia tsy maintsy à la ruine foana tsy maintsy lasa simba dia ohatr'izay koa zavatra anankiray tsy kolokoloana tsy hoe efa azy le trano dia avelanao fotsiny tsisy gardien tsisy tompotrano tsisy mikarakara dia efa vita le trano efa tsara tare mandeha hoazy fa zany tenao au fil du temps io a lasa ruiné lasa maison ruine mihitsy simba lasa vasoka lasa ratsy fa mahatonga n'io trano io voatahiry satria misy aina satria misy olona ao anatiny kolikoly sy mitahiran'le izy dia ohatr'izay mihitsy koa fiainantsika eo tokantrano ao fa manino anao taloha motivé reny karakara ny sakafo nataonao mihitsy le matsirotsiro rehetra fa avy eo anao lasa kamokamo lasa zay izy sy datoritra zay ino koa ka lasa ohatr'izany sisa mifiresaka ena mangina anao zany tena taloha le tamin'ny voapisipa dia chéri vao mandray coup de fil ka hita numéro-ny zao vao mahita ny tany anao raha nitamelaka ny tamena azy tsy normal zany maty zay le afony fitiavana fa le izy zay izy ny tena il faut pas se relâcher ohatr'izany fiarahan'Andriamanitra aza il faut pas se relâcher c'est un défi de chaque jour zay mahatonga ny hoe foi koa dia persévérer tous les jours misy zavatra foana apport hoentinao isan'andro inona zavatra vitanao omaly tsara inona mba afaka apporter-ko mieux rapitso dia ohatr'izay fiarahana amin'Andriamanitra tsy Dieu du passable zany fa c'est un Dieu de l'excellence ka tsika eto ampianarina mihitsy hitady zavatra excellent ny zavatra rehetra tsy hoe tsika anilika ny olona imparfait tsy zay no le resahana fa Dieu reçoit des gens imparfaits pour les rendre parfaits ka
ka zasanao tahaka ny ruine tamin'ny voalohany raisin'i Jesosy dia noho ny fitiavan'i Jesosy ny kolokoloantsika dia lasa tafatsangantsika, lasa tonga tempoly ny fanahy masina. Dia ohatr'izay koa ny vadinao tsy voatery hoe tsy haiko mety tamin'ny vola izy mbola mety ratsiratsy endrika kely bebe monika tsy maninona izany kolokolo izy dia na zao toy izao mahita rehefa ina moa rehefa chenille izy dia aveo lasa papillon ka mba avoay ny papillon miafinao anatiny. Tokony misy épanouissement zany anatin'ny fiainatokantrano fa tsy normal zany lasa manambady lasa ohatran'ny olona malheureux zany. Tsy normal zany hoe tera-baovao izy dia rehefa jereny indray dia ohatran'ny vao mainka olona be kinetaka. Za mahatonga zao toy izao tsy mety ao kristiana fa tsy zao hoe mba kristiana ohatran'ny olona malemilemy rovidrovitra ny akandro ohatran'ny olona hoe tu fais pitié zany. Non, ah non, je fais pas pitié ça. Tsy haiko hoe non, je fais pas pitié. Za zanak'Andriamanitra je ne fais pas pitié. Fiera mihitsy aneho an'Andriamanitra atao anatiko. Ka ianao tu fais pas pitié, tu n'es pas faible, tu n'es pas une victime. Jesosy efa victime expiatoire teo miazo fijaliana mba hatonga anao vainqueur. Ka zay mila veloma anatin'ny kristiana fa zay ndraiky tsy nampianarana tamin'ireny tany mahantra reny nisy aveuglement natao mihitsy nentin'ny colonisateur mba tonga les pays africains colonisés tsy se révéler mihitsy dia nahafantarany ny africain dia mpivavaka dia ohatran'ny hoe mendiant zany ahafantarana hoe chrétien. Je viens vers Dieu parce que je vais pitié. Nefa Dieu te dit, tu es mon fils, je t'envoie. Vous dites dans Genèse 1:28, tu m'as dit attends, allez multipliez-vous, dominez. Et c'est comme si la pitié dominer ça. Dominateur, conquérant ça, ou la puissance, hein? Car ça c'est nos puissants dans le royaume de Dieu. Façon, natunga vanom ces positions non la conquérance, c'est en foi de la parole de Dieu. Ty mentalité anao ty ataovy tena fenao ty teny ty mentalité ty aza vela aza mentalité an'izao tontolo zao mihitsy aza vela mentalité gasy mentalité frantsay mentalité du royaume des cieux fatako za tsy andrina tsy andeha tsy rarako za fa zao je viens du royaume de Dieu tsy problème zany fa za zao dia problème aty fiainana tokantrano kay andeha ve nentinao io kay ngity ay mainty za dia problème. Dia aveo ina aveo ilay firenena aveo samy gaga tsisy mandeha amin'olo grave any esprit de division volany atao hitanareo ny zavatra ny humain construit des ponts fa Dieu lui il a détruit le pont. Ny humain compliqué zavatra foana ina zao raha ina andeha on s'en fout devant Dieu izy je t'ai créé tu as du sang rouge dia manina ilay fotopisarinao lasa niva leky jery vao mahita mainty tsy tian'ina ka satria le mentalité tsy renouvelé mihitsy anatin'ny tenin'Andriamanitra. Za moa tonga ny zany hoe malahelo mihitsy gasy ny malaza vavaka maniry foana ny fiangonana maniry dia rehefa jereva ny vaovao nefa tsisy mandeha amin'ny laony mihitsy ohatran'ny vao mainka memilatsy tsy normal zany. Ka tsika génération tsika hamoaka an'ilay tena avy amin'Andriamanitra. Tsy hita mihitsy ianao nge afaka miteny chrétien, tout le monde peut dire je suis chrétien. Afaka ataonao ny t-shirt j'adore Jésus. Afaka manao la croix anao fa za mitenanao fa ny gothique koa manao la croix. Reny mpamosavy ka tout le monde manao la croix fa tsy zay nahafantaranao chrétien fa inona le zavatra dégagé amin'ny fiainanao dégagé le Christ. Ka tsika mila manifester le Christ qui est en nous. Manifester, c'est-à-dire notre Dieu il est invisible mais ils seront visibles à travers nous les croyants. Ka zay nantopisika ny titanty moi je veux montrer Christ. Ianao tsy forcer n'olona hoe ianao mila midebaka zay ny religiosité ianao mpanota be ianao no tena tsy izy mihitsy tena ohatran'ny hoe mahita fofo kakaza any no mahita an'ilay olona. Jesosy nefa Jesosy saint zao mihitsy ilay tetỳ an-tao ampovoantsika pécheur izy hoe niteny tamin'ilay mpijanky mpijanky ty aloha tena torahako baty mihitsy indrindra tsy nanao an'izany izy fa ino tonga atao voavelany elikozy mandeha ana dia za manota tsony. Le sang de Jésus sans Jésus tsy sang snob zany fa le sang de Jésus c'est un sang d'amour qui nettoie tous les péchés. Ka za ianao mila miova amin'ny fotopisainana mila madio fijery madio ny ao anatinao fa rehefa manana izay fitiavana izay anao tokantrano voakolokolo azy ny tokantranonao io hainao mikolokolo ny vadinao io hainao mirécupérer anazy vitanao io miaraka amin'ny aidan'ny Saint-Esprit. Ka zay ny tenenin'Andriamanitra hoe il faut pas se relâcher fa kolokolo karakara foana izy fa soa tsara ny akanjony mba ianao koa mba misy fotoana sy dia mba zay tsy mba teneninao tsisy tu es belle tu es jolie dia zay mety mahatonga le vehivavy lasa se relâcher satria ny regardanao jerenao anazy tsy izy mihitsy fa mba tena izy ianao tsara tarehy androany mba encourageur rehefa mba hitanao niva coiffure niva coiffure ianao zany tsy hoe ohatr'izany mba motiver an'ilay olona any tsara fa tsy hahatonga le olona se relâcher dia lasa hoe mariage dia lasa ohatran'ny hoe
ohatrany hoe fijeriny zao toy zao amin'ny mariage dia ohatrany hoe tsy haiko asany amin'ny prison zany ianao ny olona ny prison tsy afaka miova loka tonga dia le combinaison orange iny tsisy coiffure tsisy nininy dia indraindray miendrika mariage dia ohatrany hoe ohatr'izay fa tsy ohatr'izay miaraka amin'Andriamanitra raisitsika indreo proverbe ihany chapitre 12 verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Io tenenkanareo misy ohatra misy zao lehilahy dia le vehivavy ery ivelany foana poursuiveny fa tsy mba cultiver ny vehivavy vadiny ao an-trano mba irassasier anazy sy isatisfaire anazy. Ianao raha mbola ohatra ka poursuivre ny chose vaine de ce monde nefa Jesosy velona ao anatinao, Jesosy sary tedarina ao anatin'ny teniny dia ho very ianao. Vous dites vraiment dépourvu de sens, chose vaine. Fa cultivez foinao, cultivez fitiavanao, cultivez relationao amin'ny fanahy masina. Tsarovy tsara fa rehefa malheureux ny tokantrano anankiray dia malheureux koa, attristé kosa ny Saint-Esprit ao anatin'ny tokantranonareo. Dia rehefa attristé Saint-Esprit zany ça veut dire ça plaît pas à Dieu. Car toi vous avez une atmosphère qui plaît à Dieu dans la maison. Mais on fiainanao isan'andro. Fa déverser une bénédiction de Dieu rehefa omenao lanjany Saint-Esprit ao tokantranonao. Saint-Esprit rehefa à l'aise zavatra vitan'ny Saint-Esprit rehefa à l'aise fa mahatonga zany Saint-Esprit teneniny Paul hoe attristé misy fotoana zany Saint-Esprit frustré ao anatintsika dia il ne peut pas manifester la vie divine en nous. Frustré izy ataontsika prisonnier ao anatintsika dia misy fotoana tsika rehefa mianatra fiainana tokantrano tsara ka sitrapon'Andriamanitra frustré izy ao tokantranonao tsy déverser une bénédiction divine ao fiainana tokantranonao. Fa ataovy inona ny tenen'ny Saint-Esprit ataovy izay mahafaly ny Saint-Esprit ozy izy Saint-Esprit ay izao zavatra mitrango ty fotsiny anaka atao ty akatoavy ty teny ty dia suffit toi à ça va on paie fa hitanao fa je m'occupe du reste dia ohatr'izany fiarahantsika amin'Andriamanitra isan'andro mila cultivena foana zany io fifankatiavana io. Raisitsika indray ao amin'ny Néhémia deuxième critère mamelona ny afon'ny fitiavana. Néhémia chapitre 8 verset 10. Hoy tenin'Andriamanitra, ils leur dirent allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Créons une atmosphère de joie. Ça garde la flamme de l'amour. Rehefa misy joie foana tokantrano, rehefa créenao foana ny joie, ataovy izay hafaliana ny rangahy, ataovy izay hafaliana ny ramatoa, ataovy créena atmosphère de joie iarahana miaraka ny zanakao. Fiainantsika tsy hoe eto foana dia miara-mivavaka eto, fa eto tsika miandra dia dehors tsika miappliquer. C'est notre vie au quotidien tsika miappliquer an'io tenin'Andriamanitra io fa raha tsika samy hijanona eto foana isan'andro matin midi soir dina fotsiny dika mpiaino sans qu'on puisse appliquer tsy révéler mihitsy le Krista ao anatintsika fa au milieu du monde tsika ao anatin'ny tokantranontsika mila miappliquer an'le tenin'Andriamanitra zay azotsika dia ny amoro ny joie mitahiry ny fitiavana ampifalio izy. C'est notre force. Indraindray na anatin'ny setra ny tokantranonao falio amin'Andriamanitra c'est une force. Indraindray mety mandala épreuve ianao mety ho vadinao mbola mafy be atao fotsiny anatinao hoe la joie du Seigneur est ma force. Joie du Seigneur atao tokantranoko ianao manana an'le joie ataovy izay ampisorirany amin'ny tavana raha somary kivikivy izy any am-piasana mafimafy releveo izy ampahereza izy mba tonga hiverina le sourire hiverina le joie. Fa aza avela akableny situation nareo tokantrano aza avela akableny difficulté fa mifampy se relever zay mahatonga hoe aide matoa misy ny aide tokony se relever foana zany ao tokantrano mifampihery fa tsy hoe misy problème rangana ampiasana za fa ny tenanao tsy ianao tsy dia inona moa zany le izy zao tsara tsara zay fa teneniko foana hoe ton mari ta femme n'est pas ton ennemi ni ton concurrent zany manimba ny couple be da be. Ça t'es porté culotte, non? Non, ianao mitsy ny diso. Là, ny andro amin'izany. Fa vous êtes dans une même équipe. Vous avez intérêt à vous mettre en accord raha ohatra ka hitahita ny équipe gagnant. Fa raha ohatra ianao samy misaraka, maty ny baolina. Imaginez que les joueurs na football. Dia raha zazalahy famafa fa zany tonga ny équipe adverse, miditra ho azy ny baolina maty dia misy fotoana tsika
lozatsika manao miavatsika foana satana aveo mahafaty mibaolina lava ao tokantrano non ataovy zay le teny hoe ataovy sy réconciliena foana aza vela misy masoandro a midina maty ny masoandro ka hoe tsy navita ny sy réconcilier mivady ka hoe ka hoe fampidongy de fampidongy herinandro eny de samy tonga ohatrany de samy tsisy mifampiteny samy fampikarakarany tenany eo samy karakarany zanany eo samy mandeha samy non zany io atristé Saint-Esprit am'zany tsy tian'Andriamanitra zany tsy sitrapon'Andriamanitra zany fa créer foana ny atmosphère de joie ao an-trano ahoana koa fomba créer ny atmosphère de joie avy amin'ny communication miaraha mivavaka miaraha nareo tokantrano mamaky tenin'Andriamanitra miaraha midera ao tokantrano miaraha miso fa tsy hoe samy efa atao amin'ny sekoleta antsika de eo kimalala iarivavaka ary tsika non tsy zany io zay le mbola manao fombafomba mpivavaka fa ao tokantrano isan'andro atsika araiky ivavaka ampianarina ny zaza araiky ivavaka alohan'ny matory zany moa tonga tsika mivavaka misakafo satria Dieu est présent dans notre vie au quotidien présence dans notre mariage présence dans notre famille présence n'aiza n'aiza de na zany koa kely hoe efa ampianarika ianao rehefa ny ampianarana any rehefa manoko etanao fa misangojongoty ankizy zany tonga de vavainao dans ton cœur ao appelle le Saint-Esprit de fa ampianariko izy ampianary fo de za tsy foana Saint-Esprit rehefa ny ampianarana aza vela dissiper Saint-Esprit aide-moi être concentré Saint-Esprit teneniko foana zareo rehefa aty Jesosy de aneo anao fahazavanao za tsy rambo za lohany fa tsy ambany ambony zany teneniko anazy zany ampianarina zanatsika isan'andro fa tsy hoe kristiana de nafatarany silamo atsika de zay mivavaka lahady de misy lacroix non tsy zany aveo anao setrasetrany asiany silampony vava be netrenkina be re tsy matenao zanako anazy malemilemy kely ry ampovoany ary de aveo taritaritiny zareo am'zay tiany aveo non la force c'est à l'intérieur une force chrétienne c'est extérieure fa intérieure c'est la force de l'homme intérieur la force du mental du cœur qui est intouchable qui n'est pas influençable fa voaro arovo tsara ny ao anatinao io ianao za vela rebrebe ny olo zany raisitsika ihany 1 Thessaloniciens chapitre 5 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 ozy izy ny ten'Andriamanitra soyez toujours joyeux sois toujours joyeuse de voir ta femme ton mari tes enfants trouve toujours un moyen de te mettre joyeux raha ohatra ka mana fotoana taloha monimona sy menimena anazy mba avadio indray izy mba fotoana i se mettre dans la joie ny olona monimona nge lasa reraka montany ny olona za aloha reraka milona menimena za tena tsasiky mihitsy ny aiko satria tonga de rebe le fanahy na za de daviny écrasenao anatin'le izy ka créo foana ny atmosphère de joie mba tonga le afony fitiavana tsy maty ao anatinao fa rehefa dans la joie foana anao tamanao an-trano azy raha misery fo joie tamanao izy rehefa créenao joie aza piseko aza fakisistiana no manapaka ao tokantrano zany ao tonga ny zaza be da be tsy tamanao tokantrano ina tokantrano miady lava dada sy neny tsisy base mihitsy zany de ohatr'izay le izy militsika manana joie créer foana ny atmosphère de joie na natao bilarera anao le façon fidérana élève des chants de louange de joie vers le Seigneur de voary ny afony fitiavanao voary ianao anatinao point fahatelo mba hikolokoloana ny fitiavana de fanaovana bilan menana manao bilan foana na ferahantsika amin'Andriamanitra ary ten'Andriamanitra ny teny hoe examinez-vous vous-même ozy izy misy fotoana nareo mivady mba miresaka mba manao bilan inona zao inona ny point antsika point tokantrantsika inona ny nety inona ny tsy nety mba mifampitsotra eo nareo inona ny tena hitanao aty zakanao amiko mba tsoro tonga de aleo tsoro neto na hoe inona ny hitanao point fa tena hitako kosa ianao fa ty point ty tena hitako ny tombo zany mi renforcer un lien fitiavana daholo zany donc resitsika amin'ny bokyny Sophonie Sophonie chapitre 2 verset 1 rentrez en vous-même examinez-vous nations izy sans pudeur ny ao tokantrano zany tokony tsisy fanana pudeur zany fa tokony afaka mana liberté fampiresaka de zay nilavana ny hoe examinez-vous misy fotoana manao point raiza laivo mihitsy ny zanako inona zanako misy fotoana zay manao zany amin'ny Estera inona misy fotoana tsy zakana satria misy fotoana mitomantsainao zany de aleo tonga de tsony fa inona ny tena tsy zakanao amin'ny dada sy neny inona exprime toi de aveo izy raha diso izy de corrigena izy zao na tonga ny anao an'ina azonao de aveo ndray fa raha marina izy de misy fotoana koa na amin'ny parole misy fotoana mba mifona
misy fotoana izay mivady foana zafady tena misy fotoana eto patézerina sy ny kazitana dia indray mikikika aminareo misy fotoana manao an'izany mila mi-s'examiner mba hiperfectionnena les relations hiperfectionnena les fitiavana ino koa amin'ny Saint-Esprit hoe mba manao an'izany fa ianao rehefa mivava dia taio ambino ataovy tafity ty ataovy mety ty tsy zany monologue zany fa tsy dialogue mihitsy fa ianao rehefa amin'Andriamanitra ny afantarana koa fa olona mahay mitoetra miaraka amin'Andriamanitra c'est un chrétien qui apprend à écouter za mampianatra an'izay foana ny estraizy manko vavy kely dia izy tena biresaka kely biresaka be izy misy fotoana tsy mieritreritra dia rehefa anaty izy miresaka loatra iny miperdre concentration dia raty beaucoup de choses dia ampianary foana zay fa maninona meny Jesosy maso roa tsika dia sofina roa dia vava ray very foana pourquoi t'as 2 yeux 2 oreilles ça veut dire écoute plus regarde plus avant de faire quoi que ce soit avant de dire quoi que ce soit ny olona anankiray mahavita mandinika sy reny ny tena intelligent ny olona mahay mandinika sy miena na Jésus en tête nina moa ça débute de l'écoute la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu ka tsika nous devons apprendre à écouter l'autre fa tsy apprends à écouter ta femme mettons ny vehivavy zao manana zay sensibilité zay mila s'exprime dia ny lehilahy zany tokony mana-prendre plaisir ok je vais t'écouter aloha misy ahitera enanao fotsiny malala androany ahoana tsara zay fotsiny ohatr'izay neny lehilahy indray neny lehilahy tsy dia bezaka neny lehilahy action tonga izy dia atao fotsiny sakafo zay tiany zany ohatra tonga dia inona fotsiny tiany akanjonao chéri lehilahy tsy dia mila pourquoi du comment be fa mivehivavy ny tena mila m's'exprime dia même moi izy mba m's'exprime dia Saint-Esprit koa drany Saint-Esprit s'exprime satria c'est une personne mba anontanizy Saint-Esprit inona nampalahelo nataoko inona zavatra tsy mety nataoko Saint-Esprit mba mpifantarana fa tena je m'ouvre à toi dis-moi je veux corrige-moi mba hahatonga anahy sinao en accord tsara tsy loatra zany izy tsy voatery tsy manambady ianao dia iny nidirana école pour la famille fa ny famille voalohany Jesosy zay déjà fa époux dia ianao épouse mety tsara ve ny relation anareo sy Jesosy mety ve relation Saint-Esprit ve tena anatin'le ty sa triste izy sa misy fotoana nge Saint-Esprit entiny kristianina amin'izay reviny fa tsy midemande ny avia mihitsy dia za mahatonga azy attrister fa est-ce qu'on prend le temps de s'asseoir de prendre notre Bible pas pour demander quelque chose à Dieu mais pour l'écouter misy fotoana tsika mila inona ny directive anao inona ny andrasanao amin'ny fiainako ohatra zao nareo célibataire judiciable ve le etanetanao le maika te hanambady sa efa nangatanao ve aloha Saint-Esprit volonté anao ve saison comme zay ve tokony hanambady dia raha miteny Saint-Esprit hoe zao tonga dia atao ianao zany fais-moi rencontrer la bonne personne fa tsy hoe misipry tena izy dia ino dia enjey ohatrany tsy nety azakazaka rindra eny dia ohatr'izay foana ianao dia lasa ohatrany lapino eny dia lasa misaotisaoty par-ci par-là eny tsy olona stable zany fa ny olona en Christ dia olona manana maîtrise de soi manana assurance je sais où je vais satria nahoana je prends le temps d'écouter le Saint-Esprit je prends le temps de dialoguer avec lui dia ohatr'izany tsika pas à pas une relation d'amour miaraka amin'Andriamanitra fa mahatonga anao tsy hitanao mihitsy ny fiainanao satria anao tsy miprendre le temps mihaino an'Andriamanitra adinonao hoe Andriamanitra nge personne velona ao anatinao adinonao personne zany miteny personne zany mihaino ka misy dialogue le izy misy nao dia eny eky za mantava tsy mare qu'enoi tu prendre le temps court de s'asseoir passer du temps avec lui est-ce que tu passes du temps za mitenao avadinao raha ohatra ka ataonao fotsiny ataovy ry malahelo izy atristé ny épouse karakarana eky izy sasao ny lambako fa tsy mamprendre le temps anao andasindray anao mba je veux juste me consacrer du temps à toi dia nisy fotoana tsika miteny Saint-Esprit fais ceci Saint-Esprit sauve mon mari sauve ma femme atao miboaka le bizona zao dia attristé Saint-Esprit est-ce que tu te préoccupes de la personne que je suis mais voilà les onctions za tena sisa marary zay ndrasitsika ohatrany robot zany tsy ohatr'izany miaraka amin'Andriamanitra mais misy na ty Sylvie tafiditra tsara anatiny zany le izy fa non misy fotoana tsika tena ingrat ohatr'izany inconscient tsika misy fotoana Dieu tao valy ihany le tanatasy Dieu s'il te plaît Dieu dia efa tsika manamaromaro tenao tsy tany Dieu koa za fa za tany am-piangonana za Dieu efa nanao an'izao eo anao dia mitoratoraboninkazo ny tenanao eo tous izy Dieu oui zay mahatonga an'Andriamanitra vas-y bâtis ce que tu veux bâtis sans moi aussi c'est en vain beaucoup de gens bâtissent iny nataontsika tamin'ny rallye de miracle le monde bâtit zay tsara Luc 16 ny teny antsika teo bâtit vend business mange tout se lâche
Le monde ne se prive pas. Oui, quand le Fils de l'homme va arriver aux îles, personne ne saura. Enfin, ça, c'est nous, là, on est prévenus. Et, point, farania, fois kulkuluna, Denis, jouissez de chaque jour que Dieu nous donne. Ainsi comme Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Où est David? Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'entoure n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Vous dites pourquoi? Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Et nous, à l'année, na dia manao betizy ary izy saoran'Andriamanitra fa mbola tsy very izy fa raha izy ao anatin'ny fahotana iny izy miverana miafy be. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Jouissez de chaque jour. Tsaroa fa chaque jour est une bénédiction que Dieu nous donne. Mety mbola tsy parfait vadinao fa remercie le Seigneur qu'il est encore dans ta maison, qu'il est à côté de toi. Rehefa matsapa ianao hoe fo ny andro hainao miapprécier ny olona akaikinao. Misy tao izay vanina fa piteny zany tsika sinao zany à 70 ans fripé dia ohatrany ahoana tsika jouissez jouissez de la femme dans votre jeunesse ozy izy. Le temps passe si vite. Aza lany andro ianao menimena mbola tsy afaka kosy indray ty mbola tsy mandeha any ty dia mitaraina foana au lieu de jouir de chaque instant. Après izy rehefa manambady dia ianao vao miteny ke lasa sady izy ty ndry eto tomany ianao anatitra anazy ny mipilipilitra tatana anazy ndry j'ai pas vu le temps passer. Fa mba tsisy regret miaina mba manana fiaina sans regret fa hoe tena jouissenao daholo ny jour izay men'Andriamanitra anao ataonao cadeau indrindra fiarahantsika amin'Andriamanitra. Tsaroa fa tsy haiko il y a quelques années tsika tamintsika sy voavonjy raha tamin'izay fotoana izay tonga jugement de Dieu teo amin'ny fiainantsika verytsika tany amin'ny afo be fa nefa mbola tonga amin'ny andro androany tsika mbola ampifantarina momba amin'ny bebe kokoa mba tonga anazy ho raiki-pity amin'ny bebe kokoa dia cultiveo izay fitiavan'izay. Gardeo izay fitiavan'izay, mila surveillance amin'ny fitiavana. Mila jerena akaiky foana amin'ny fitiavana, tsy zavatra aki zany. Fa mila zany tsika matsapa-tena foana hoe mandalo. Ka ohatra tsika tsy hanao zavatra ka hanenenana, surtout fanenenana mandrakizay. Fa manana foana zavatra hoe misy zavatra ataoko manana tanjony ity zavatra tsara, surtout tanjona fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Azoko ny lanitra resiko ny ato amin'izao tontolo izao inantsony tediavinao mihoatra. Izay nge ny tanjontsika azo ny lanitra mahavitsika maneho an' Jesosy eo amin'ity tany ity ny accomplissetsika ny destinentsika eto amin'ity tany ity sy ny missiontsika mody ampiadantsika fa miala eto amin'ity tany ity mahazo ny satro-boninahitra dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Angataka antsika hiary hitsangana, hiary kivavaka, hiary hisaotra ny Andriamanitra ny amin'ny teny. Raha nay samy vita avy amin'i Jesosy Kristy Tompo, misaotranao izay ny amin'ny teninao androany. Misaotranao izay iray eo fa amin'ny teninao tokoa dia mananatra anay foana. Misaotranao izay iray eo fa tsy anisan'izay navelanao variana tamin'izao fiainan'izao tontolo izao, tsy anisan'izay iray eo izay navelanao tonga ho jambaina izao tontolo izao, fa noho ny fahasoavanao dia anisan'ny fidinao izahay androany. Fonao aminao koa izay iray eo na tamin'ity fotoana alohan'ny androany ity ka nanompo anao tao anatin'ny fahazarana. Fona aminao izay Jesosy avy any Nazareta raha niena ny fitiavanay aminao fa nanompo anao izay Jesosy tamin'ny fombafomba, nanompo anao izay tamin'ny fahazarana. Fa dininay hoe taiza tokoa nge izay nalainao Jesosy tanoty izay nivonjenao lotony izay simba n'izao tontolo izay tena tokony kriko aminao kripo aminay ianao Jesosy avy any Nazareta fa nalatsakao ny ranao sarobidy nanasasanao ny elokay ary mbola nomenao akanjo vaovao izay ny amin'ny famasinanao no fanay masina izay petraka ao anatinay. Jesosy avy any Nazareta arotsay anatinay foana fitiavanao, ahaizanay mitianao bebe koa foana isan'andro ary ahaizanay koa mitia amin'ny vady aman-janakay. Jesosy avy any Nazareta terizy foana izahay ny anatin'ny fahasoavanao, ny anatin'ny fitiavanao. Jesosy avy any Nazareta raha ohatra izay ka misy mitady maty ny afinay dia aleo izay Jesosy aleo izay anarinao, aleo izay anarinao amin'ny azonao, aleo anarina izay tsy izay very fa aza very izay Jesosy variana, aza very ho faty ny afo ny fitiavanay aminao ao anatinay Jesosy avy any Nazareta.
niangatahaka anao miray eo dia rehefa ody ray tsirairay avy eto ny tokantrano dia oka anaraka anazy anaraka an'izy ireo fahasoavanao oka ikoriny ao anatin'ny fon'izy ireo hatrano foana ny fitiavana Jesosy avy a Nazareto reo izay mety mana problème tokantrano Jesosy ampaherezo izy ireo omeo fifalinao izy ireo fa ny masina azo hery ahafahany mahay miatrika andreo mety vady izay mbola mafo ay ame izay fitiavanao izay foana ninona zavatra mety hita ninona zavatra tsy hita anana foana Jesosy avy a Nazareto fa natenana anatin'ny fitiavanao ny amin'ny famonjena ny ankonan'izy ireo Jesosy avy a Nazareto feno hery izy ireo tova ampy an'izy ireo fananan'izy ireo anao oka hiboboky anatin'izy ireo fitiavanao fitiavana Jesosy izay havita anarina fahotana maro andreo izay mety manodidina an'izy ireo ary hamonjy ankonana maro Jesosy avy a Nazareto rehetra izay mianakavy kely raisy ny ankonanay Jesosy ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao Jesosy tehirizo ny taranakay tehirizo rehetra zanakay izay eto ampovoan'izao tontolo izao omeo fahendreny izy ireo Jesosy apetrao anaty fon'izy ireo mitahotra anao foana fahafantarana mba raiky tapisaka ao anatin'izy ireo ny teny mba tena tonga fanilo sy fahazavany tongotra izy ireo Jesosy avy a Nazareto samy mbola eto ampovoan'izao tontolo izao zahay fa ianao nivavaka tamin'iray hoe préserve leur du mal Jesosy arovy ny amparatsiny ny amin'ny tentation izay tsirairay avy rehefa au milieu du monde ny zanakay Jesosy dia omeo discernement du mal et du bien foana omeo fahindreny izy ireo ahafantarana ny tsara ary kosa anilian'ny ratsy Jesosy avy a Nazareto omeo ny intelligence izy ireo mba tonga an'izy ireo foana olohany fa tsy rambony rehefa ny ampianarana mba tonga an'izy ireo Jesosy aneo amin'ny puissance anao amin'ny étude an'izy ireo amin'ny zavatra rehetra izay ataon'izy ireo Jesosy dia miavaka izy ireo tehirizy koa Jesosy mivatan'izy ireo adio ho voatahiry mandra-pahatonga fanambadian'izy ireo ary ianao Jesosy name mivady sazan'izy ireo tsy ho voafitaka izy ireo Jesosy eo na mety olona diso te amin'ny satana lefa fa ataovy izy ireo Jesosy mana patience aminao omeo anazy Jesosy ny patience anao an'izy ireo ay aritra hiandry le tena safidy sy cadeau tsara indrindra avy aminao ny dony Marie sy ny fama izay avy aminao Jesosy avy a Nazareto tehirizy kosa ny couple tsirairay avy izay reto hitombo fitiavana anao izy ireo Jesosy hitombo lahy ahity amin'ny vady mitaka ny tiavanao any église ny vavy ahisy soumettre amin'ny lahy foana Jesosy avy a Nazareto ary ny ankizinay dia iobéiranay indrindrindra obéiranao Andriamanitra ray Jesosy avy a Nazareto oka ny tokantranay tena aneo anao ny caractère aneo anao ny puissance amin'ny anarany Jesosy amen Tsika nahazo ny anjaratsika tsika tsirairay avy amaranana fotoana andao tsika hivavaka vavaka tsika ho an'ny couple tsirairay avy efa mivavaka tsika teo fandao hivavaka ho an'ny couple manatona aloha nareo mivady anniversaire ny mariage firy 5 taona hono zany anniversaire ny mariage izy mivady da tozy sy taty landsoa mandrosoa nareo dia andao tsika niditra an-tanantsika aloha amin'izy ireo tsofatsika rano mba ho couple modèle tokoa eo amin'izany hoe fiainana maha-kristianina zany tsika tokoa mahafantatra fa eto ambony tany efa samy manana ny karazany mariage daholo ny olona fa mifototry ny mariage dia mifototry ny mariage biblika dia tao amin'izay ry zareo no nanorona ny tokantranony dia hisoratsika an'Andriamanitra zany ao tsika niditra an-tanantsika eo amin'ny fiainany zareo amin'ny taranan'izy ireo ihany koa Kezia sy Shainy raha i sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy tompo misaotra sy mankasitraka anao ao anatin'ity sekoly ny tokantrano ity restauration couple an'izy ireo fondation couple ray manontolo mihitsy ny taranaka sy ny génération future tompo ray masy no ankinina finamperan-tananao voalohany indrindra dia misaotra anao zahay satria tsisy mahavita manorona tokoa raha tsy ianao no manorona azy ary ny tokantrano izy ireo dia teo ampelantananao ianao no nitarika ny vavy teo amin'ny lahy ianao no nampiray an'izy roa tonga tokana ianao no nanamasina ny mariage ianao ihany koa nitarika an'izy ireo ho vonjeny ary ny filonao ny herinao izy ireo sotra sy mankasitraka anao ary ny ty androandroany ity fa tsy averanay ho foana fotsiny sy andalo lavy ty
andro ty androany fa hitsofanay rano amin'ny fotoana sy ny minitra sy segonda mbola tombony zany fitiavany zany foana eo amin'ny couplen'izy ireo ary ny fivoan'ny taranakavanina avy amin'izy ireo ankeo amin'ny aran'ofo ary amin'ny ara-panahy keo amin'ny ara-meran'i Jesosy. Misaotra ray io, misaotrany amin'ny hoavy, misaotrany amin'ny zavatra efa nisokafanao ary ninona porta efa nisokafanao tompo dia tsisy ahiditso zany amin'ny ara-meran'i Jesosy. Amen. Pisy. Vavakantsika vavaka ho an'ny couple tsirairay avy any tsika kipo masotsika dia andao hisaotra an'Andriamanitra tsika. Ray masino, tena misaotra anao zahay. Ianao no namorona ny lahy ary tsy navilanao irery ny lahy. Fa namoronanao vady tamin'ny alalanay lahy ihany namoahanao vavy mba ho silakay tsirairay avy. Jesosy Kristy tompo, misaotra sy mankasitraka anao zahay androany fa zahay tsirairay avy reto manana ny anjaranay tsirairay avy tompo, zahay koa dia hiteny taky ny Josoa androany, hiteny taky ny Josoa zay androany fa zahay sy ny ankonanay dia hanompo an Jehovah zahay. Jesosy no vidinay ho kristianay tokoa, ho mpanjakanay, ho mpamonjinay. Mivady amanjanakay tsy taritinay akatereny fa taritinay ampitiavana mba hahafantatra anao sy hahalalanao amin'ny ara-meran'i Jesosy. Misaotranao ihany koa zay amin'ny vady sahaza izay nomenao anay tsirairay avy. Misaotranao zay ny amin'ny zanaka izay nomenao anay, izay firenena mivoaka ao aminay, génération izay tsy takatry ny sainy mivoaka ao aminay amin'ny ara-meran'i Jesosy. Tompo ankinay finampelantananay zany ny ampelantananao zany amin'ny ara-meran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Fa fahasoavan'Andriamanitra mahato zao ary fahasoavan'Andriamanitra mahato zao anareo. Tahiny Jesosy tsika.